Eny ary tombolasy tongovavy tavaraka indray isika ato anatin'ny fandarana miara-manonja izay miainga eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada amin'izao talata 2 novambra 2020 sy 2020 izao. Matoantsika tafahoana amin'ny alalan'ny sary sy ny feo dia mazava loatra fa eo ny fitahinjanahary. Tsy adikefitra ny momba an'izay. Somary lavalava ny faran'ny herinandro teo ary samy nanany programany ny tsirairay fa dia izao herinandro vaovao izao indray ihany koa dia hiatrehantsika ny fiainana izay tsy maintsy hatrehana moa zany, izay maha-olombelona antsika mianakavy ary ao anatin'ity fandaran'ity no iresahana mazava loatra ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny malagasy izany. Ety am-piandohana dia anterina ny arabo mba ampirarintsoa ho antsika mianakavy, na isika eto an-toerana na isika any ampitan'ny ranomasina, ary izany arabo zany dia atao araba faobe, tsy misy avahana mihitsy fa izay no mendrika antsika amin'izao fotoana izao. Izay no hoe tombolasy tompovavy fa ny raharaham-pirenena dia mandeha na isika miaina ato anatin'ity Madagasikara ity, na isika tsy maintsy mifandray amin'izao tontolo izao. Tsy maintsy mifandray amin'izao tontolo izao satria izay no ahafahana milaza fa na ny toe-karentsika na ny tontolo iainana dia tsy afaka iolon'olona fotsiny eto isika amin'izao fotoana izao. Ny zava-dehibe aloha zany izao mitranga maneran-tany izay tsy afaka miala ao anatin'izany Madagasikara dia ny firesahana ny momba nyity resaka hoe fiovan'ny tontolo iainana ity. Raha itsina ny resaka dia hoe ny fahampitehan'ny tontolo iainana manerana an'izao tontolo izao satria memafana ny tany, réchauffement climatique. Fa na zany na tsy zany dia misy fiavahany kely ihany izy io satria ho an'ny firenena industrialy izay hoe tena matanjaka ny orinasa any amin'izy ireo dia izay no anisan'ny tena mahapotika ny tontolo iainana any amin'ireny firenena ireny, raha tsy resaka fa tsy Chine sika, i Inde ihany koa tafiditra ao anatin'izany, i Brésil, ry États-Unis, ry Russie sy ireo firenena lehibe isan-karazany ireo zany manana ny indostria izay mamoaka setroka manimba ny atmosfera. Dia eo ihany koa ny firenena madinika tahaka ny Madagasikara izay tsy hany indray ny fipetraky ny olona amin'ny tontolo iainana raha ohatra ny Madagasikara fa ny fanampitehan'le olombelona ny zavaboary izay efa nomen'Andriamanitra azy zany, nomena maimaimpony zany zavaboary zany toy ny ala, ny rano sy ny sisa zany izay misy eto amin'ity Madagasikara ity. Ny antsika eto Madagasikara dia pitehan'ilay olombelona eto Madagasikara ilay zavaboary izay natolotr'Andriamanitra izany. Fa any amin'ireo firenena matanjaka mampiasa ny indostria marobe dia ny endrareo zavatra fa no manimba ny tontolo iainany. Eo ihany koa ny setroka izay avoakan'ny fiarakodia zany izay efa amatapitrisany amin'izao fotoana izao. Misy izay tsy fitoviana izay eo amin'ny sehatriny hoe fampitehan'ny tontolo iainana. Ka misy zany amin'izao fotoana izao fa nanomboka moa izy io tamin'ny alahady 1 oktobra teo tany Ekosy izany tany amin'ny tanànan'ny Glasgow, ny antsoina hoe COP26. Tsy maintsy maraka an'izany sika satria araka ny tenenina teo hoe tsy afaka iolon'olona rery eto fa miaina ao anatin'ny sehatry izao tontolo izao zany. Tsy farany izy io raha tsy amin'ny zoma 12 novambra 2020 sy 2020 zany, ary mandritra an'izay fotoana eo amin'ny tapa-bolana latsak'izay no iresahan'ny firenena maro maneran-tany momba n'ity resaka hoe tontolo iainana ity. Fampiresahana zany izy eo amin'ny samy firenena momba ny hoe fikatsahana ny toetrandro sy ny toetany mba tsy ho simba vokatry ny asan'ny olombelona. Fampidirana fotsiny izay fa hidirantsika misimisy ny momba an'izay aloha zany rehefa avy eo satria ny malagasy dia manana délégationna any, ny fitondram-panjakana malagasy zany dia manana délégationna any izay atao hoe hiteny izay ho teneniny any aloha hoe inona no atao hoe
oentina ny Madagasikara amin'izany amin'izany fivoriana iraisam-pirenena tena goavambe maneran-tany izany. Mialoha ny idirantsika amin'ny tena votoatiny izy io dia arabaina aloha namana faniry Razafy Manantany zay tonga eto hitondra famakafakana koa izy amin'izay loha hevitra izay efa hoentiny eo. Miarabanao Faniry. Ya miaraba Rena Rabe Mananjara, miaraba ny teknisiantsika de miaraba atsika vahoaka malagasy maneran-tany zay mianaraka ity miara-manonja ity. Mialatsiny Rena amin'ny fahatarana satria dia vo io maraimbe io no tonga avy any Toamasina izay fatatsika moa zany fa nisy ny redénomisation ny antoko tiako Madagasikara no tanterahana tany antoerana dia anisany nanatrika nanaraka izay ny tena zany dia no ny fandamina maro samihafa moa zany dia ty marainty ny tonga de miazakazaka vetrany manenjika ny pakafy ny mpanaraka ny miara-manonja na ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny radio miaraka amin'ny radio Mada sy ireo any amin'ny ndafindrika rehetrarehetra any amin'ny alalan'ny FB zany sy ny YouTube Rena Rabe Mananjara. Mahafinaritra aloha ny feedback satria dia betsaka ny manaraka atsika any amin'ny faritra Tsinanana iny ary dia isaorana sy anaovana kopakopa-tanana an'izy ireo zay ny fampiresaka mivantana tamintsika zany fa izay redynamisation zay natao tany Toamasina zay mihitsy no hitondrana ny lafy mpanadihadiana sy ny vaovao samihafa Rena Rabe Mananjara rehefa aveo fa ety am-piandohana aloha zany tahaka ny mahazatra de andalo kely ny adevitra kely samihafa zay tsara ho fantatritsika ao anatin'ity maraina ny talata faharoa ny volana Novambra zany hoe efa anisa andro vitsy zany tsika rina eo amin'ny andro 50 mahery kely eo de andao atsika zany ity volana taona 2024 ity satria efa manitsaka amin'ny faharoa ny volana Novambra atsika zany dia efa andao zany tsy ela zany nefa na izany raha fararaham-baovao farany herinandro satria lavalava ihany koa lay andro zay tsy nesana zany ny alana sasatra teo iny dia betsaka ny vaovao aterak'izay fahalavirany andro samihafa zay fa eto ampiandehana aloha zany Rena Rabe Mananjara dia alohantsika zany mba hanao kopakopa-tanana kely satria misy namana mahafinaritra zay mpiaino antsika marobe any amin'ny faritry Bongolava amin'izao fotoana zao Tsioromandidy Feno Arivobe inona ny antony? Ny antony dia makalaza ny fahatelo taonany zany amin'izao fotoana zao ny MBS zany any Bongolava indrindrandrindra moa ao Tsioromandidy tena manaraka atsika niany ary tena manaraka mivantana mihitsy zareo dia arabaina zany ny ekipa ny MBS rehetra aloha manodina zany MBS radio izany nandritra zay telo taona zay ny pakafy ny MBS ihany koa dia arabaina zany ny ao anatin'izany faritra Bongolava tonga hatrany tasy ho tanysaiko rehefa aveo hoe aiza no mahazo nyty MBS any Tsioromandidy ity fa izy moa zany de fatatsika eo Ambosary kely misy any MBS tandrifony Dodane io zany dia araka ny fahafantarany rehetra aminy de hoe onjam-peo mpianakavy ary anisany be mpiaino indrindra raha ny faritra Bongolava no resana zany amin'ity resaka onjam-peo ty dia no niezaka nataon'ny reo mpiara-miasa zany no niezaka nataon'ny mpitatana no niezaka ihany koa avy aneneviny voaka zay mandray ny vaovao sy ny fandarana zaray natao anatin'izay telo taona zay ny mahalolarana ny MBS any amin'iny faritra Bongolava iny ka anisany mpiaino ohatra ny avy aty andrefana aloha tononoko mihitsy izy Rena satria betsaka ny toerana zay mandray ny MBS zany dia raha aty andrefana ny resantsika zany de fiaonana firenana rana varatra Kranomena Tsinjoarivo 22 Matsinjo Ambaravarana hatrany Orombato limitrofy ny Bongolava amin'ny melaka zany mahazo ny MBS avokoa de raha aty avaratra zany avaratra Tsioromandidy zany dia Bevato Sonerana Antanety be Tsara tanàna dia Andrepotsy zany Andrepotsy zany de district ny Feno Arivobe zany Rena Rabe Mananjara tany amin'ny taona 14 tany hoany raha sy diso ny fitadiko no nahazo commune Andrepotsy
efa ela ny adevana ny adevitra hoe tokony community andrem-potsy tya de nahazo commune zany andrem-potsy zany ary tsarotsaroiko ihany lehibe ny tanàna voalohany tao andrem-potsy tao fa miezaka moa mitadidin'ny anarany fa ohatran'ny adiniko kely ny anarany zany fa anisany be vahoaka ihany koa zany andrem-potsy zany lavidavitra any Fenerive be fa mahazo ny MBS zany de raha tia tsimony Tsioromandida indray dia Andrano Madio miandry arivo Beambiaty Belobaka be matazana Masolo de mahazo ny MBS zany Ravany Atsimo de Ravaty Atsinanana indray dia Ambady Anosy Ambalanirana Akadinondrosakay Tsinjoarivo Imanga fa tsy Tsinjoarivo 22 Kianjasoa Ampizaratany le Ampizaratany io le mitsofoka io de mahazo any commune Ambararatabe hatrany am'lay Ambatomainty zay tanàna zany zay resahantsika zany maro be zany fa akoatriny ao Bongolava Tsiromandidy sy Fenerive be de mahazo ny MBS ihany koa zany faritry tasy Nalavory Anosy be Ifanja be vahoaka koa zany Anosy be Ifanja zany sady piopiny mpamboly mahafinaritra be dia Ampefy Nepary Soavinandrina Ambatoasana Mahavelona zany Soavinandrina zany resantsika zany de raha mitsisaka makaty Vakinakaratra tia de mbola voatifitra ny MBS avaty Tsiromandidy mandoto Faratsoa Betafo de misy apahany kely miandry vazo tena zay le hoe tsara be le endrik'ilay fifandraisana zany am'ilay serasera tahaka izao de arabaina satria ezaka ataon'ny mpiara-miasa rehetrarehetra no ahazony vahoaka zany MBS zany ny fandara moa de fatatsika hoe misy ny mody masoandro ny kalony fahino any zokonjoko ny fandarana ara-pilazantsara tsy misaraka amin'ny MBS zany satria anisany vohitra ngeza be hita zay na fiarahamonina ny fitoriteny zany de tsika moa manana an'izany na ny manisan'andro na ny sakafom-panasy ny sisa zany ny famerenina misy ny tantara de miara-manonja zay atrehantsika am'izao fotoana zao de mandeha amina 420 ora amin'ny 420 ora ny MBS ary hatrany ana taxi be sy ny rehetrarehetra ny hôtely sy ny sehatra rehetrarehetra any de mandray zany MBS zany de hanaovana zany zay arahabo ho atsika zay mpanaraka ny MBS rehetrarehetra ao am'zany faritra ny tany saiko zay Rina Rabe Mananjara satria de andro ray lehibe zany fahatelo taona zany androany 2 Novambra 2024 2 Novambra 2024 zay ny amin'iny fa de arabaina kopakopa tanana ho an'ny mpiara-miasa ao amin'ny MBS Tsiromandidy ho an'ny mpakafy rehetra any am'izay faritra rehetra nytononoko teo ka mandray izany onjam-peo ny MBS radio mpianakavy izany akoatr'izay Rina Rabe Mananjara betsaka ny vaovao tena maro izy ato satria de fararano-bavao fararany herinandro talohan'le nandehanana zay nresahanao le COP26 iny manakambara betsaka amin'iny tsika fa iny moa tanterahana any Glasgow any Ekosy zany hoe misy an'le firenena mivondrona ao anatin'le Royaume-Uni de ao anatin'izay Scotland na Ekosy de any Glasgow ny anaovana azy tsy renivohatra Ekosy mihitsy Glasgow tompoko fa hafa ny renivohatra Ekosy fa any no anatanterahana azy fa melohan'io Rina Rabe Mananjara de nisy ny fivoriany G20 tany Rome tany Italia zany mbola misy fanapahan-kevitra enjana be koa tao alavay an'le fivoriana zay nitanterahana ny Glasgow io zany de medinedina mihitsy nga Boris Johnson zay prime ministre britannique mandray an'ireo délégation manjato nety ambonin'ny tany fa tsy arak'le sary mandehandeha iny de isika rery ny raisina de hoe tena ny raisin'ny Boris Johnson sy filohan'ny SGN firenena mikambana iza moa iny Guterres iza moa ny anaran'iny ka nyrehetra de ny raisina de nahazo an'iny fakatsary iny ohatran'iny daholo ny paoziny fomba nakanany sary fa rehefa tonga aty Madagasikara moa zany de verin'le mpanohana an'le fitondrana hoe tena tsy mahara-baovao mihitsy ntsika de hoe io fa ngafolo sy sisa tena ny raisin'ny Boris Johnson sy ny SGN sy sisa fa ohatran'iny daholo ny sary fahatserovana ny COP26 dia ny loha-hevitra zany amin'ity Rina Rabe Mananjara de hoe ahoana no ampihenana ny degré zany hoe ny hafanana ho aty amin'ny 2.5 sa 2.2 degré Celsius Rina Rabe Mananjara eo amin'ny 2 degré Celsius anoany le izy zany hoe le réchauffement climatique zany 2 degré
zay zany mba hampena zany dika zay tokony misy ezaka ataon'ny olombelona eto ambonin'ny tany mba azona an'izay hoe fiainan'ny hafanany izay zany satria iny moa le miteraka canicule iny le miteraka an'le sécheresse ary mialohany io fivorian'ny COP 26 io azatonitsika nisy fanadiadiana nataon'ny France 24 raha teto Madagasikara mikasika ny haitany any atsimo ary nytenen'izy ireo hoe tena ponina anoany amin'ny ray tapitrisa mahery ihany no tratrany ny anoanana tsy fahampitsakafo vokatra zay haitany zay ary tompona andraikitra am'izany ny gouvernemanta malagasy de any zany am'izao fotoana zao any amin'ny COP 26 any ity resaka haitany resaka anoanana sinsisy ty tena adevitra lehibe ary andrasana ny hevitry Madagasikara fa iny ny délégation ny gouvernemanta iny fanjakana malagasy fa mbola ho avy ny délégation ny parlementaire de ho resantsika zay riny raha tsy laribia de na talata ay mo androany efa talatsinainy azafady indrindra tompo mety raha pitso alaribia zany resantsika zay na lakamisy misy délégation avy amin'ny parlementa zany parlementaire zany zay mifandray manokana mihitsy ny anatin'izao raharaha zao ary manakambara amin'ny parlementaire eto ambonin'ny tany de isy koa fivoriana mifanandrify amin'ity COP 26 ty ataondreo zany hoe reto zany le mpanatanteraka de mety misy fanapaha-kevitra raisiny fa efa mamolavola ny endriky ny fanatanterahana an'izay asa zay ny parlementa zany zay mivondrony eto ambonin'ny tany de misy olo tena daholo ny firenena rehetrarehetra de ho resantsika zany rapitso sy toizatsika amin'ny alakamisy zay rina arabe mananjara bon akoatran'izay efa hitatsika moa le vaovao be le anambo vity be nietsika daholo ny fitombenana tany amin'ny faritra varatra iny nefa le zavatra nanaovana an'le fitokanana dia lalana tsy misy mihoatra ny 1 kilometatra na le avenue de l'émergence eo ihany na lay lalana zay aksa na azo tamina faritra vitsivitsy samy hafa zany zay atatia Sambava sy tany Antala zany io moa zany de fa fatatsika hoe ohatran'izay le fitondram-panjakana zay ny azy le jirojiro zany hoe le jirojiro kely etra nazatra tery atanina renina tery anaty rova sy le afo manga zay ny azy natao hoe fitondrana am'izao fotoana zao sy le fetifety le am'le salega be sy le mampandihy be sy ny sisa zay ny azo ny velony hoe fitondram-panjakana fa tsy le hoe mahasosy le ilain'ny vahoaka amin'ny akabiany tsy zay le azy zany le endriky le fitondram-panjakana par rapport am'izay nefa dia betsaka ny délégation tena nentina misy herinandro meloha efa tonga tany amin'ny faritra Sava nanao mifandaminana zany na ny atenivon'ny présidence ny solombavambahoaka hoe manana andraikitra n'zany amin'ny faritra varatra zany atramina loha olona voatendry io sy ireo tompona andraikitra samy hafa zay collectivité territoriale décentralisée na hatramin'ny déconcentré de nampiasaina daholo mihitsiny ary de betsaka mivavoazitsika morina hoe nadidana ny aksa rehetrarehetra manodidana ny tany varatra iny de tena nanaovana tena fitomana olona mihitsiny indrindrandrindra zany tany amin'ny faritry Sambava zany aksa be marivo aksa Sambava rano lotosy sisa no taomina mihitsy ny olona anatrika an'le fety ary akoatran'izay de misy mobilisation le resaka administration sy ny rehetrarehetra indrindrandrindra moa ty fikambanam-behivavy ty satria hoe ho avy ngiafilo na de narisarisa kamokamo ary le vahoaka ary mazava nylay fanambarana sy ny kabary zay nataony le solombavambahoaka avy any am'le faritra Sambava le distrikty any Sambava ny amin'ny tsy zavatra andrasan'ny olo leto akoatra ny resaka vidina lavany donc resaka lalana na manao an'le fitokanana an'le arabe vita amin'ny tara na am'le autobloquant amin'ny alalan'le pavé kely sy ny sisa ohatra reny zavatra everiny olona fa mandalo reny nizaniza fanjakana teo de manamboatra ohatrin'ireny ary tsy voasambana azy fotodrafitrasa ohatrin'ireny même nan'ny bureau ny cadastre minière de efa betsaka ny fanamboarana biro samihafa nataona fitondrana mifandimy fa hoe ahoana lay fiarikaren'le olona amin'ny alalan'le vanille zay fiainan'le vahoaka ny varatra dia zay ny tena nandrasany ary horesantsika satria tamy 2018 nandalovany Andriamatoa Rajoelina tany Sambava dia izy no nampanantena fa ampiakatra avy telo eny vidiny lavany zay efa nanomboka taty amin'ny 1,200,000 ariary ka hatramin'ny 1,500,000 ariary ny masaka zany hoe 6 millions à 7 millions de francs malgasy raha ohatra ka avy telo eny zany de teo amin'ny 18 millions hatramin'ny 21 millions de FMG zany tsy zany anefa ny zava-misy am'izao fotoana zao fa misy mividy lavanila
atraty amin'ny 100 000 ariary ny kilo masaka, misy ny 150 000 ariary, misy ny 200 000 ariary. De horesahantsika io zay rehefa aveo ry narabe mananjara hatrany etalahy io fety be io satria de misy mihitsy ny olona nandeha tonga hatrany maro finaritra zany commune maro finaritra zany rehefa toy zany mivoaka ny marantsyetra tonga hatrany aminahaksa maro be nanaovana fitoman'olona nanaovana organisation resahana tamina koa be ny tanàna sy hatramina président fokotany hoe eto mivoaka de le vahoaka malaina hoe anao inona ty moa zany président ide de hoe iresaka lavany de rehefa nandeha le firesahana lavany zany na tany Sambava na tany Antala de inona ny zavatra andresahana atao digitalisation. Ohatran'le resaka carnet pokotany, ohatran'le resaka fizarana le bourse ampianatra nitondrana n'lay famahana olana am'le digitalisation de miseho tezitra miseho entitra le fitondram-panjakana ny hoe tsy ekena le vidiny fa tokony voatazona le vidiny manta 75 000 ariary ore olona efa 150 000 ariary jusqu'à 200 000 ariary any ny vidiny vanilla manta talohan'ny tondranareo taty amin'ny taona 20 sy 20 de nanao an'le prix minimum de référence ny fanjakana tamin'ny alala mika tamin'ny 2020 de nataony 95 000 ariary de nalatsa ny 75 000 ariary fa mbola tsisy ny respecté zany ho an'ny mpanangona an'le vokatra zay olona tsy lavitra lizy ho an'le filoam-pirenena amresaka am'zany fa olona manodidina akaikeo ihany daholo misehatra ao anatin'le sehatra lavany zay tsy mahay an'le resaka akoriny de manana le agrément na exportation le lavany de mienjera le vidin'le lavany am'izao fotoan'izao 20 000 30 000 ariary 40 000 ariary le kilo de miseho etitra le fitondram-panjakana hoe tokony hiakatra any am'le 75 000 ariary fa nga zany ny fanarahanareo tam'le vahoaka tany Sambava sy tany Antala 3 fois de plus ny fanarahanareo tam'zany de resahana hoe misy manararoatra sinsisy tena tsele izy fa tokony mba manao miakolopa hoe misy tsy nety le kabarinay tam'zany fotoana androany fa tsy possible lizy na ny fomba fiasan'ny olona manodidina anareo tokony ekenareo hoe manao rapa-dango am'le fomba fitantanana an'le lavany fa tsy morany manao an'io resaka lavany io fomba fikarakarana an'io amataonany ambolany isan'andro tanana mandeha mamaky fleur satria tsy mahavita manao auto fécondation ny vanille anankiray de mbola tsy maintsy vakina le fleur an'iny ho pousseny izy hamaky vatany izy de rehefa mandeha le poussage n'iny afaka volana vitsivitsy ambesany eny an-tanety isan'andro tsy maintsy vakina fleur any dia mahazo an'le vanilline am'izay le vanille mbola asa be ny tatsa mandra-pahatonga n'iny vanilla maintso azo tazana akoatry ny préparation mbola andalo kesika mbola andalo fandrahoana mbola andalo boty fotsy be mbola andalo sesage sy ny rehetrarehetra miantoka ange le planteur tsy le commissionnaire ihany na le collecteur ihany na le mpandrara vavety fa rehefa tonga moa zany le filoam-pirenena sy ny ekipa de ohatrany hoe messi inona ndraren'olona zay digitalisation any fa le vidiny am'izao fotoan'izao ny tadiavin'le tatsa hoe ahoana le tenao hoe avy telo eny ny vidin'le lavany fa tsisy vaolana nentinao am'izay fa ianao ndray raha mibe de am'le hoe misy olona manondrany misy olona ohatran'izao tokony hamarinina mivoaka tsy efa fomba fiasa taloha zany tompoko ary zany tokony atao an'le maison de lavany zany tokony atao am'le comptoir fa rehefa mipitehanareo mola izy de tsy manana vaolana nareo fa ny objectif anareo fotsiny de hoe ndao mono hafan'iny aloha de anaovana spectacle efa zatra spectacle tompoko ny olona any tsy resaka hoe eo anao iantsom-panakanto folo na 12 de zatra de asianao afo manga tsy raharahan'ny olona zany nijerevany tamin'io fotsiny le izy fa mbola mitoetra ihany ny fiainan'le olona hoe tsy tafavoaka amin'ny fiainany amin'ny andavanandro resahantsika zay rehefa misy fotoana rehefa aveo akoatran'izay adevitra iry narabe mananjara dia fionandehibe misy nataon'ny RMDM diaspora tany gratuit ny torontany satria dia tao zany ny tafoana ny Tisimana ny HVM ny TIM ny K2 ny K25 ny etsika Montpellier ny GTT maro be de nandinika ny fiainan'ny firenena tany Toulouse io ka teny Tour io dia ahoana ny etrehana ahoana fahitana momba an'ity fifidianana ity nanaporofonina ny fisian'ny doublon ary mivoaka daholo zany adevitra any am'izao fotoan'izao hoe tsy lany Andriamatoa Rajoelina ary nahazoany président Marc Ravalomanana vato be indrindra ahoana ihany koa ny otsehana zao fitondrana zao ny amin'ny hoe tsy mahomby tsy afaka anderana tsy mety tsony ary mbola tohizana ave zany adevitra tao anatin'le fiona-ny RMDM diaspora mbola hitondray fa hafa ndray ny adevitra amin'ny terinandro ty rina de ny fiona pro Ravalomanana en Orléans no anaovana azy ho resahantsika rehefa aveo fa alohan'izay adevitra resahan'izay ngamba rina de verina amin'le redynamisation ny antokotiko Madagasikara tany Tomasina ny tenako satria
io moa zany vao niala teto président Ravalomanana tamin'ny zomaintsika rina dia nahazo ny vaovao hoe nysakana na teny ampasimbe de nandeha tongotry président Ravalomanana tao reny zay satria rehefa voindry moa nysakana de natao aloha tao de nisy taty akaikina pasimadinika taty misy lalana tapaka de nandeha tongotra président Marc Ravalomanana teo amin'ny 10 kilometatra mahery teo mba ahitany zava-misy iona amin'ny vahoaka tonga somatsara tany Tomasina de nanao ny fivoriana fanomanana an'izay redynamisation zay ny hevitra reo tompon'andraikitra maro samihafa avy eo président Ravalomanana nandeha nidana teny atsena mialohan'le fiona lehibe fa ya tena faly sy ravo sy finaritra ny vahoaka ny Tomasina na taty Valy Pinson na taty bazary kely zany sy tamin'ny toerana rehetra zay nandeha amin'ny président Marc Ravalomanana nahita hoe re iny eny président de miverina tao anatin'ny sainy vahoaka hoe président nangetaheta amin'ny fiainany niaraka taminao zay taloha amin'ny 7 président lafo ny zavatra iainana président maloto ny tsena ivarotanay président tsy mahatakatra zavatra betsaka tsony zay fotry ny olona miaina sisa zany zava-misy niainana sita amin'ny président Marc Ravalomanana ka mialohan zany rehetrarehetra zany efa hitantsika tamin'ny communication rehetrarehetra angambany nitatitra natao mpanon-gazety ny MBS radio koa de fanana marina ny hoe vahoaka be atrao anatiny ka hatrany ivelany no tonga nanatrika an'izany redynamisation ny antokotiko Madagasikara zay araky nitatsika amin'ny sary fa ho averintsika aloha zany ny taty baovao nataon'ny mpanon-gazety Germain Menjanahary sy Tokaramarloazy ahitany an-toerana dia hanamafisatsika zany ny hoe inona directive lehibe zay napetraky ny filoha Marc Ravalomanana tsy ho an'ny antokotiko Madagasikara rery ihany tsy ho an'ny RMDM rery ihany fa ho an'ny mpanohatra sy ny vahoaka malagasy ary mitodika ho an'ny fitondram-panjakana sy sehatra iraisam-pirenena zany afatra lehibe nataon'ny président Marc Ravalomanana zany daora aloha iverenatsika ny fanadihadiana tsara zay nataon'ny mpanon-gazety ny MBS tokony ho tamin'ny telora latsaka kely no nigadona teto amin'ny Macro tanambao fahadimy Tomasina ny filoha Marc Ravalomanana sy ny délégation avy amin'ny propolitika ary ny solombavambahoaka atimo anatanteraka ny fameloma maso ny antoko voatafiditra ny efitrano dia orakora-pifaliana no nandraisa ny mpikatroka azy izay ipoka tanteraka ny efitrano taorin'ny fanehoka faliany ireo mpikatroka avy hatrany dia nyredonina ny hira faneva ny antoko amin'ny mampitarika ny filoha Marc Ravalomanana dia mametraka atrano lesina ho an'ny mpikatroka izy toy ny fampiarana ny tanana aofaofa mandritra ny firedomana ny hira faneva votoatin'izany ny fanehoana firaisan-kina ho an'ny mpikatroka ny rosona ny fitaom-pivavahana taoriana izay ka afatra mafonja napetraka ny mpitandrana izay nitarika ny fotoana fa antokony atao anarina indray ny firenena ny antokotiko i Madagasikara na mafisy ny filoha Marc Ravalomanana izay nandritra ny kabary voalohany izay nataony nambarany fa mila fasahina avy amin'ny mpikatroka ny zava-misy eto amin'ny firenena omaly fotsiny akatia ndreny voatriny be tsy misaraka aty Tomasina de indimy agnambana voasakana de fanakanana na tsisy antony fetina fotsiny hoe mba matavatra velana ka io sa hitany tsara zay nandeha tongotra 12 kilometra satria voabareny lalana fa hoe manamboatra izy lalana rabe indrindra ngamba 10 metatra anio ndao refesika rapitsa fa 10 metatra de re vahoaka rehetrarehetra hoe zay vao nisy atranty hatramin'izay data fa mivereny ianao ny zavatra tena natezitra mafy de zao mba teneniko reo le mpitandro filamina gendarme daholo izy rehetra mba hitanareo olona be voka io mba fantanareo zazakely minono io mba fantanareo raha matobe io de maninonareo raha ohatra ka naohatran'izao raha mitady zavatra hoaninireo aloha farafaratsiny de tsy mamanana fomangoraka ve nareo hoe malagasy to areo de tsy hainareo hoe mandamina anyty hoe alefa aloha indray de mandefa ndray fa firy mpanao lalana be ankolasy io lalana kely io de naovana voakatra reo ndriny zay ny tena tsy mety fa hoe anabanana sany elikely tonga ty azafady re tompoko
taria tan'olona taria aho tonga etiko komaika eto amin'ny taniko tena droit ny voaka malagasy manao fihetsiketsehana mampiseho reny sorabavety reny hoe tsy mety zao droit ny ankizy any akasony droit ny ankizy aty abalika dimy mbo milazaka anao ao zay tsy avelanareo niavinareo ary manao dia be mbola mampafantatra anareo ihany izahay fa nitanjitsika menakavy eto amin'ity fireneny ity dia ampandrosoana ny vahoaka amin'ny lafiny rehetra fa tsy anankiray fotsiny ampianarana ny ankizy ary indrindrindrindrindrindrindra iarovana ny ainy mba tsy ho azony aretina izy nao mafisy ny filoha marikarahavalomanana nandritra ity fotoana ity fa ny andro sisa rehetra iainany dia tokany ho any ny fanampiana ny vahoaka malagasy sy ny firenena ary nao mafisy ny atrany fa manana vahaolana ho an'ny firenena sy ny olana mahazo ny vahoaka malagasy ny tenany tsy maintsy misy anefa ny firaisankina eo amin'ny rehetra mba ahafahana manatratra io tanjona io ny andro sisa iainako dia tena ataoko hoentina anasoavana vahoaka malagasy amin'ny fomba mendrika amin'ny fomba mendrika azo alaitahaka ary ahitana vokatra raha nanontany teo ny secrétaire général inona mahatonga anareo mahalotro izao dia mivaly ny tsotra fanantenana manantenanareo fa mbola hisy fiovana amin'ny fiainanareo manantena ianareo fa ny taranakareo taranakitsika dia mba afaka andova sy igoka izany fampandrosoana amin'ny firenena izany ary efa nilaza aho fa manana vahaolana ny tazana dia afaliana tanteraka ny fiainana teo amin'ny filoha mpanorona ny antoko sy ny mpikatroka teto Tomasina nandritra izao fameloma maso izao porofony zany ny fahatongavan'ny mponiny Tomasina marobe toy izao hitafa sy iaino ny filoha marikarahavalomanana roso ny dihy amin'ny fanarenam-pirenena ho any antoko tiako i Madagasikara izay tariny ny filoha marikarahavalomanana Inni vaovao tany Tomasina ho antsika mpijery mpiaino ho antsika rina rabe mananjara zany zava-misy tany Tomasina tany tena tafahoana ny tisimany président marikarahavalomanana mitondra zay fanantenana tsirom-panantenana ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao olana sy fahoriana mianjah dia mamaivay izao ary dia mbola nametraka hatrany ny andro sisa iainako izy dia atokako ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy ny mpanatrika dia mbola ao anatin'ilay hoe manantena hatrany fa mbola ho avy lay maraina satria dia natsapa hoe tsara ny fiainana taloha amin'ny 7 ary nangetaheta an'izay hoe ahoana no ahafahana mbola migioka sy miverina amin'izany indray dia eo le hoe rehefa mahita ny dada dia miramirana ny tava ary velom-panantenana indray fa mbola ho avy le maraina ho an'ny Madagasikara nitakiasa nefa izany ho an'ny rehetrarehetra zany zay angambany mahakasika an'iny mbola hiverena antsika nefa aveo fa amaranako ny 420 ora songadina vaovao lehibe rina dia notereko masaka lay seny efa nanaovan'ny président marikarahavalomanana afatra hoe tsy mahaleo teny io fa vao mainka nitereko masaka tamin'ny sabotsy namoahana décret le izy na dia mbola tsy feno ary le sivy pikatroko ao anatin'le seny le mpikambana zany le fohy be dia nitereko masaka navoaka le décret satria efa mainky tena mainka misy ny tena hoe akan'le fahefana dia atao daholo le paikady rehetrarehetra ho an'le fitondram-panjakana zany dia na mbola tsy feno ary satria tsy feno amin'le hoe mpikambana eo anivon'ny cour suprême iny moa na be adevitra iny eo anivon'ny cour suprême iny na fitsarana tampony hoe to efa vita le izy dia ohatrany hoe ho averina indray dia eo lay tendreny avy any amin'ny filohan'ny république tsika moa tsy dia tena mivaky loha amin'izay fa hatreto aloha zany le namoahana le didim-panjakana dia mpikambana 7 satria sivy zany no tokony hoe mpikambana zany tsika zany tsy de mivaky ado amin'iny resaka décret sy resaka seny iny satria de fa mazava le izy hoe tsy tondra filaminana io tsy tondra fahaleovatena sy fahadiovan'ny raharahany fifidianany zany io fa sarinady fotsiny hanamafisana ny sezan'ny fitondrana handehanana makany amin'ny 2023 zay io adevitra io ary ny président marikarahavalomanana efa nitondra fanazavana amin'izay mbolo resantsika zay
rehefa aveo fa alefatsika arakaraky ny andininy samihafa zay ady hevitra rehetra izay ka imo zany a mbola tantara am'toy satria ny rehetra am'izao fotoan'izao de samy teny ny amin'ny hoe tsy mety iseny io zay anisany tarika ady hevitra be teto amin'ny firenena niaraka tamin'ny ACC zay rangory fototry ny hafa ihany ko natonga am'izao fahatrana lalina vahoaka malagasy fahampiteny firenena izao satria nametraka olona tsy voafidym-bahoaka no terena tao anatin'ny doublan ary nandrangaranga fampidirana fitaovam-piadiana teto Madagasikara raha toka tsy am'izay le endriky le valim-pifidianana de eo akeo hitantsika io izy am'izao fotoan'izao zany ny zava-misy eto rena arabe mananjara zay tsara ho fantatry ny be sy ny maro any amin'ny akapena. Eny ary misaotra ny fanira zafi-manantany nitondran'izay atao hoe tatim-baovao tamintsika menakavy zay averimberina foana ny hoe ny antom-pisiny miara-manonja tahaka nytony de ny amenona ny tsy ampy na ihany koa anitsiana ny diso na ihany koa hitondrana tsikera mahitsy mitondra any amin'ny fandrosoana izany na lazaina ihany koa hoe ny filazana ny tena marina satria betsaka ny zavatra mboamboarina tonga any amintsika menakavy ihany noho izantsika ny fandarana efa tonga eto ny député Rambo Salama Emilien zay voafity tamin'ny alàna ny tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany faefatra mbola hiaraka amin'ny faniry razafy manantany eo izy hitondra famakafakana ihany koa ary resaka vanily izy resaka lafin-javatra maro samihafa fa mialohan'izay aloha dia araka ny efa nambarantsika teny ampiandohana dia resakitsika momba n'ity COP26 ity azavaitsika ataotsika mahafantatra momba an'izany ny mpanaraka ny miara-manonja satria misy zavatra tsy teneniny enenivon'ny mpitondra fanjakana amintsika vahoaka ny ao anatin'izay le hoe COP26 zay sy ny fifamatorany amin'ny eto Madagasikara ka aloha zany araka tsara mihitsy atsotsika hoe sarotra be fa ataotsika tsotra de tsotra ny fanazavana azy zany izy io zany dia fifampiresahana eo amin'ny samy firenena ary matetika miafara zany amin'ny hoe fifanarahana ampiarina sady atao sy ny mazava loatra dia rehefa mifanaraka zany reo firenena itsika zany zao fa tonga hoe COP26 matoa zany COP26 de efa nisy COP hatrany amin'ny voalohany 1 2 3 4 5 tonga hatrany amin'ny 26 zany zao de efa nisy ihany koa ny fifanarahana tany Paris io le antsoina hoe Accord de Paris ary niezaka lehibe araka ny teneniny fanira zafi-manantany teo de hoe mba tsy hihoatra ny 2 degré Celsius zany ny hafanan'ny tany na ny réchauffement zany climatique dia misy ihany koa ny fanentanana amin'ny firenena isan'isany zany mba ampienana antsoina hoe émission de gaz à effet de serre zany io lay entona manimba ny atmosfera ary lasa tsy mahavanona ny orana ny rivotra ihany koa lasa maloto jereno izao eto tanina rivo sy ny manodidina aiza ny orana maina ny tambary nisy an'le orana kely iny tamin'ny tapabolana angamba izy iny de ohatra mba velobelona de zao zany zao amitresatresaka taona ny tambarin'ny olona efa hoe tao anatin'ny fanetsana de eto zany mitanatana vavy eto ny eto tanina rivo sy ny manodidina tsy misy zay orana zay vokatry n'inona tsotra fotsiny potika le tontolo iainana de efa nisy io zany ny tatitra zay nataon'ireo manampaizana marobe zany momba ny toetrandro ary tamin'izay zany izy ireo de efa niteny hoe misy menace lehibe ny ty raha mangy ity fa mila mitandrina isika menakavy de tamin'ny taona 2020 sy 2020 de nisy indray zany le fionana tampiny natsoina hoe sommet de la terre de Rio fantatro mpianatra tsara zany ary ampianarina any ampianarana any tany Brésil izy io de nivoaka tamin'io zany lay teny malaza hoe développement durable zay le izy io zany le antsoina hoe fampandrosoana maritra ary dia napetraka tamin'io fionana tany Rio io zany Brésil ny atao hoe convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques io zany lay atao hoe CCNUCC izy zay mbola ifatohan'ny fivoriana mandeha hatrany hatrany zany ary teny vory zany reo firenena nosiny ka izay fionan'izay ny antsoina hoe COP na conférence
de parti zay zany dikan'le COP asa moa zany raha mba hazavainy any amin'ny mpitondrano hoan'ny vahoaka malagasy hoan'ny tantsaha hoan'ny aty andrenivohitra fa isika eto amin'ny miara-manonja de ampahafantarina an'izany satria isy zavatra ho tenentsika mantsy rehefa avy eo amin'ny zavatra miseho eto Madagasikara. Ilay hoe conférence de parti zany ny COP voalohany de natao tamin'ny Berlin izy io tamin'ny 5 jereo tsara fa efatrany amin'ny 5 nefa nisy ny alerte, efa nisy ny atao hoe fanairana an'izao tontolo zao tsika zao fa ty amin'ny 1 ny amin'ity resaka tontolo iainana sy ny atao hoe fampitehan'ny zavaboary ity. Aiza ho aiza no misy any Madagasikara amin'izao fotoana zao, izy taremarika ho tenentsika rehefa avy eo dia mazava loatra fa hoe mila fandraisana andraikitra izay rehetrarehetra izay. De avy eo de mbola nisy ihany koa natsoina hoe protocole de Montréal tany Canada sy ny sisa dia nandeha ihany ny fotoana taty amin'ny 7 dia natao ny COP andiany fahatelo tany Kyoto indray io de voaka teo zany ilay tsona hoe protocole de Kyoto izay miresaka manokana izy io zany momba ny hoe fiarovana ny toetrandro sy ny ady amin'ny réchauffement climatique izany ary taty amin'ny 7 dia nahazo ny prix Nobel de la paix zany ny filoha lefitra amerikanina tamin'ny fotoanandrony inga Al Gore no nizaka nataony iarovana ny toetrandro. Inona ny antony anazavana an'izany rehetrarehetra? Ny antony anazavana an'izany de tsotra fotsiny karazana fahapatsehivana so tsika tsy maraka an'le izy de ampahafantaritsika aloha zany satria hoe nisy tantarany izy io. Tany amin'ny 5 zao tontolo zao de efa niteny hoe misy zavadozany zay miandry n'ity izao tontolo zao ity noho ny fampitehan'ny atmosfera, noho ny fampitehan'ny zavaboary sy ny sisa fa ho an'ny tanymanitra takany Madagasikara izay efa miaina ao anatin'ny fanaovana sarbo fikapana ny ala sy ny sisa de mbola nitoy izany fampitehan zany. Tonga ny 7 dia inona no nitranga ho isika rehefa tonga ny 7 dia niazakazaka zany ny fanapahana ny azo sy ny trafikana sarobidy ka ny tena voaresaka matetika de ny bois de rose zany fatatsika. Tamin'ny 7 io ihany dia teo amin'ny 2,5 tonnes ny azo sarobidy izay aripaka. Io zany le atao hoe bois précieux, zany hoe ray hetsy fototra ny tapaka zany nanomboka ny volana janoary 7 ka ny 9 fototra na ny 60,000 tamin'ireo de tany amin'ireo valan-javaboary voaro izay fatatsika amin'ny hoe aire protégé ary akoatr'izay de ny ala tamina velaran-tany 14,000 hectares no ripaka. Tenenin'ny délégation malagasy zay any Glasgow Écosse ve zany toe-javatra zany anjaratsika no mieritreritra. Eo ihany koa zany ny fanapahana ny hazo zay anaovana sarbo isika toy ny kininina fa amin'izao fotoana zao tsy kininina ihany no ataon'ny olona sarbo tompoko fa hatramina hazo fihinam-boa tahaka ny manga dia ataon'ny olona sarbo zany sy ny zavoka ihany koa rehefa mainana izy zany de lasa anaovana sarbo asa voandelaka ihany angamba tsy mety atao sarbo ho an'ny mipetraka ny ambanivohitra fa ohatrany tsy mety atao sarbo le voandelaka fa zany ny zava-misy. Ny fanapitehana ny valan-javaboary voaro ihany koa zany de misongadina eto Madagasikara. Ny azo amin'ireny toeran'ireny de misy manapaka ary tsy vitan'izay fa ny anatina valan-javaboary amin'izao fotoana zao zava-misy eto Madagasikara any zany de misy mamboly voanjo, misy mamboly katsaka, misy mamboly rongony any anatin'ireny valan-javaboary voaro reny arak'izay hita ohatra tany amin'ny faritry Menabe, Antomena, tany amin'ny montagne des Français any Atsiranana, tany Marotsetra, ny tany amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara ary tao amin'ny parc national Landasibe Mantadia de nahitana an'izany toe-javatra zany ary io de ositsika oviana koa nisy an'izany mbola voaingana tamin'ny volana avrily 2020 no nahitana an'izany tranga izany ary navoakan'ireo fikambanana izay miaro ny zavaboary eto Madagasikara. De nandeha ihany sika nandritra ny état d'urgence sanitaire indray de tsy ny toe-karena sy ny sosialy ihany tompoko no potika teto Madagasikara fa ny tontolo iainana ihany koa dia potika teto Madagasikara.
de akoatr'izay ihany koa ary ity indray zany dia tatitra iraisam-pirenena indray ny 470 mifaritra rakotra ala teto Madagasikara no tsy misy ala intsony hatramin'ny taona 570 ka hatramin'izao taona 120 zao tatitra iraisam-pirenena io eo anelanelan'ny 5,000 50,000 hektara sy rayetsy hektara na 100,000 hektara isa-taona velaran-tany misy ala ny potika tatitra iraisam-pirenena ihany keo io zavatra mitranga eto Madagasikara ary akoatr'izay de mitombo ny fikaohandrika ny nofotany io ilay antsoina hoe érosion des sols de miteraka reny lavaka be ireny zany miteza tendrombohitra sy ny sisa reny tatitra iraisam-pirenena ihany keo io ary efa ripaka ihany keo zany amin'izao fotoana ny 5,70 isanjato ny zava-maniry antsoina hoe espèce végétale d'origine mbola tatitra iraisam-pirenena ihany keo zany de vokatra rehetra de hoe rehefa potika ny tontolo iainana de mikirotana ny toetrandro sy ny toetany ny orana miantona tahaka ny mitranga eto Antananarivo sy ny manodidina de inona no ifandraisana zany amin'ity fivoriana be zany any ekosy ity ny ifandraisana zany dia tsotra fotsiny izao tontolo zao de mahafantatra tsara ny zava-misy eto Madagasikara raha ny resaka fanapitehana ny tontolo iainana raha ny resaka trafikana bois de rose raha ny resaka fanapitehana ihany keo ny tontolo an-dranomasina satria isika nosy de tsy azo jerena fotsiny amin'izao zany fa misy fampitehana ihany keo ny tontolo an-dranomasina na zany ny eny an-dranomasina na ny ety an-tanety na ny eny amin'ny abakabaka eny potika ihany ny eto Madagasikara fantatr' zao tontolo zao io zavatra miseho eto amintsika io fa izao le izy takotakonana amin'ny lafin-javatra isan-karazany izay fampitehan'ny zavaboary sy ny atao hoe environnement amin'ny ankapobeny eto Madagasikara izay ny fisian'ny mpitondra fanjakana tompoko dia mametraka ny antsoina hoe fitantanana eo amin'io lavin'io so tsika mieritreritra hoe ny fitantanana de eo amin'ny lafin'ny toe-karena ihany ny fitantanana de eo amin'ny lafiny hoe resaka orinasa ihany sy ny sisa fa misy fitantanana tsy maintsy apetraka mazava tsara ihany keo ny eo amin'ny resaka fitantanana ny zavaboary zany io la antsoina hoe bonne gestion de la ressource naturelle malagasy raha ny eto amintsika fitantanana tsara sy mendrika ho an'ny arena voajanahary eto Madagasikara manahoana izay bonne gouvernance izay bonne gestion izay ho an'ny tontolo iainana eto Madagasikara matotompoko na sin'ny président Marc Ravalomanina ny ministèran'ny rano izay mbola tohizany mpitondra tateorina moa zany hoe ministèran'ny rano zany de misy dikan'izay satria aina no dikan'izany zay zany lay fipetraka lay toetra raha amin'ny ankapobeny ka raha ohatra zany Madagasikara manana délégation makany Ekosy miatrika an'ilay fivoriana iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana eto ambonin'ny tany dia tsy tokony atao hoe anafosafo na hoe ilaza zavatra atao hoe tsy tena misy eto Madagasikara fa raha ohatra zany ka ny délégation malagasy tonga any Glasgow any de samy laza hoe zao ny zava-misy any aminay ary ireo antsoina hoe tokony andraikitra maro samihafa tamin'ny 2009 zay ny akamarony ao amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao amin'izao 2021 izao dia mila milaza mazava hoe misy andraikitray io izay ane lay atao hoe miinculpa zany tena hoe miaiky ny tsy fahatombanana miaiky ny tsy fetezana teo amin'ny fomba fitantanana ny raharaha izany ka ny atao hoe fitantanana ny environnement mantsy singa anankiray fotsiny eo amin'ny fitantanana ny firenena zany Madagasikara zany ohatrany hoe paradisa tany mihitsy zany tany amin'ny 100 taona lasa tany tsy tonga ho azy ny anarana hoe Analamanga feno ala zany teto rehefa anarany tanàna eto Madagasikara hoe anala mahitsy Analamanga rehefa misy hoe anala de misy hoe ala zany aiza zao zay ala eo tsony aiza zay ala eo fa ripaka ilay izy entina amin'ny tinana an'izay ngamba peritreretana antsika mianakavy de ny hoe
velom-panontaniana ihany ary faniry zany miainaonao teo tamin'le tatitra tany atao masina teo zao no tenen'ny président Marc Ravalomanana hoe fanantenana ny fanantenana de hoy eto am-pitoerana hoe fanga ny fampiresaka i président Marc Ravalomanana sy ny mpanjaka ny any Grande-Bretagne ny any amin'ny Royaume-Uni any zany Elisabeth II fampiresaka nga izy mianaka fa le niteneniny mpanjaka Elisabeth II tamin'ny fanokafana ny COP26 ty tany Glasgow tany Ekosy de tena mitovy amin'ny niteneniny président Marc Ravalomanana momba an'izay le hoe fanantenana zay resaka COP26 moa resaka hoe tontolo iainana maneran-tany fa zao mantsy no niteneniny mpanjaka vavy Elisabeth II zany tamin'le fandraisana ny délégation sy tamin'ny fanokafana hoe rehefa mirahina izy sy miara-mientana ny rehetra amin'ny anton-javatra iraisana de misy foana ny fanantenana ary asehoan'ny tantara izany na inona olana zany sedraina dia raha mbola misy amin'ny farany ny président Marc Ravalomanana dia misy ihany koa ny fanantenana. L'histoire a montré que lorsque les nations s'unissent pour une cause commune, l'espoir est toujours permis. Zay no nitenen'ny mpanjakan'ny Elisabeth II zany tany Ekosy. L'espoir est toujours permis. Ka ho antsika eto Madagasikara zany na efa tena hoe mikorosofana ary fantatry ny any ivelany io eo amin'izay resaka hoe tontolo iainan'izay de raha mbola misy izay hoe fanantenan'izay dia tsy hoe hipetraka fotsiny eo fa tsy maintsy mbola ho avy ny fivoarana sy ny atao hoe firosona any amin'ny mety kokoa na inona olana izay mitanga itsika mantsy indraindray mety rehefa mijery an'le fiainana zany na toe-karena io na sosialy io na tontolo iainana io de ohatran'ny hoe zavatra negativa foana zany no hitantsika satria izay le iainana isanandro fa raha mbola misy ny fanantenana tsy foana mihitsy akory izay le hoe finiavana sy ny eritreritra mbola androso any amin'ny tsaratsara kokoa izay ho fiarovana sy ho fitsonjovana andreo taranaka faramandimby tsy maintsy nyresahany zany tsy maintsy nitondrana fanazavana zany satria eto amin'ity tany ty raha ohatra ka mepotika izao tontolo zao dia na maty na velona zay zany lay atao hoe famitinana azy sauver notre monde izy ou condamner l'humanité dika zany na maty ianao na velona ianao zany hoe tsy maintsy misy zany ny fandraisana andraikitra fa le mpitondra fanjakana eto Madagasikara manoloana an'izay ve mahatakatra an'izany toe-javatra izany ary ahoana ny atao hoe responsabilité momba n'ireny trafikana bois de rose ny fanampitehana ny ala eto Madagasikara eny voanga kely no hoe nirehatra ho ny tany Akarafantsika nirehatra ho ny valan-javaboary tary hoe dia izay zany zao no tena andrasana mitondra hoe misy andraikitra lehibe amin'ny mpitondra fanjakana amina firenena anankiray ny fisin'ny fampitehan'ny tontolo iainana ao aminy atsika mirehatra ery ny kereary efa manao ny ataony dia mandositra le olona makany amin'ny toerana zay ahafahany mivelona aizany vahaolana momba an'izany ny anao teleferika no mahamaika anao ny anao anakatsakana président Marc Ravalomanana ho an'ny Tomasina mahamaika anao zavatra tsy tena ilay hoe mahamaika sy tena lara-pahamehana no atao nefa tena hoe rehefa potika ane zany tontolo iainan'izany dia maty eto daholo tsy misy hoe ny mpitsikera fitondrana ihany no mety ho faty eo rehefa potika ny tontolo iainana na hoe mpomba fitondrana ihany fa samy tratra eto daholo rehefa tsy mirotsaka ny orana tompoko dia samy zaka mivokany isika rehetrarehetra ny am'tiana koa zany namana faniry satria fa hiditra ny député Rambo de ny hoe rehefa tsy mipetraka ny fahaiza mitantana na amin'ny lafininna na lafininna dia fahantrana ny vokan'izay fahantrana eo amin'ny maha-olombelona fahantrana eo amin'ny toe-tsaina fahantrana eo amin'ny ara-panahy ihany koa satria lasa manjaka ny asan-demony isan-karazany namana faniry
eny ary misaotra rena arabe mananjara zay moa miara manonja antsika amin'ny MBS radio madaty lay karikevitra karibaovao lay fizarana lafinjavatra tsara ho fantatry ny vahoaka ohatran'izany a tena anisan'ny asa lehibe ataontsika rena arabe mananjara mba tsy hoe ho fihinana le vaovao sy le tsara ho fantatra fa zaraina amin'ny mpiarabelona lizy dia samba mandray a ny anjara tandrify azy efa ho avy eo ny deputeram-bo zany a zay vaovidy tetsy amin'ny borobotamy faefatra fa anaovako fanamarena kety satria betsaka tsika manontany hoe tapatapaka foana lay onjapeo a MBS mbola hirahira mandeha amin'ny radio mada efa mandeha foana izy a ny fandarantsika amin'ny radio MBS de mandeha koa ny radio mada tsy mbola tomombana tsara ny lafiny ara-teknika satria efa nambara moa zany fa nanana olana tamin'ny feso zany tsika zany satria ny toetrandro nisy teto amintsika andro vitsivitsy lasa izay a dia namotika fitaovana mihitsiny zany de mbola mitady ny vahaolana rehetra ny teknisianina antsika mba hahafana zany misitraka tsara ny onjapeo zany MBS eo ihany koa ny radio mada zay mandefa zany miaraka izany vaovao rehetra zay resantsika zay ny zava-misy resan'Rina Arabe mananjara teto fa efeto akaiketo ny deputeram-boasalama Emilien dia anao ny araba zany tsika iara-dalana amindray tsika amty maraina ety mino fa anakambara lehibe amintsika deputeram-boasalama Emilien miarabanao monsieur le député. Miarabanao fanira ary dia sotra petsaka na amin'ny fitenenana na de mbola petsaka aza tianao tenenana kanefa noho ny fiarahana eto dia natsipinao aty ambitry ny baolina tsy maninona zany a fa dia adito olo zandretrarehetra zany ary horaisina ny fitenenana beto dia manarotra koa ny fiarabana atsika rehetra zay manaraka izao fandarana miara-monjy zao a nareo teknisianina mbadika ao zay mampita ny sary sy feo a eran'ny zao tolo zao a ao koa ianareo eto amin'ny boriboritany faefatra zay sikanina manokana ny ao amin'ny fokotany akazoto Anosimavelona zay nahavita ny redynamisation na ny fameloma-maso ny antoko tao amin'ny fokotany ary eto dia arapaina manokana ny filohan'izany fokotimo zany zay vehivavy ary tsapa tato amin'ny boriboritany faefatra fa dia atao hoe 75% ny fokotany zay efa vita dia vehivavy dafolo no nilatsaka tsehatra ho filohan'izany fokotimo zany a midika zany fa tena hitan'ny vehivavy ny fahoriana am'izao fotoana zao ka mahatonga draroa ndraindraikitra satria ao anatin'izany ny tokantrano zany a dia misy ny ray-mpianakaviana ary misy ny vehivavy ary natao hoe vehivavy natao hoe maîtresse de maison ary zay koa no entin'ny vehivavy atao amin'ny boriboritany faefatra andraina andraikitra any amin'ny fokotany misy azy any a andraina andraikitra any amin'ny anabe voany fokotima ampirahina indray ny antoko tima any amin'ny fokotany rehetrarehetra any a satria misy ny atao hoe misy misalasala misy teo ny nampeson'ny sasany dia omena nareo any atao hoe fankasitrana manokana am'izany fandraisana andraikitra zany manarak'izay dia misaotra an'Andriamanitra isika raha mbola tafavory eto indray amin'ity andro atalata faharoan'ny volana novambra ity izay atao hoe raha hoan'ny finoana kristianina katolika dia atao hoe fahatsiarovana an'ireo namana nodimandry lavony na retina na lavony noho ny efa zay ny androny a ka dia tsarovanao manokana eto rehetrarehetra namana izay lavo ary atao hoe arak'ilay tena hoe volovarin'Andriamanitra de fa izy moa zay a tsy misy ninazo atao fa de ho tsarovana eto nareo amin'ity andro faharoan'ny novambra ity matetika matiny olona hoe 1er novambre andeha anatitra voninkazo tena izy raha ny finoana kristianina katolika zay fereny 1er novambra dia fetin'ny olomasina ary fetin'ireo olomasina mpiaro ny olona tsirairay fa ny 2 novambra no tena fahatsiarovana an'ireo namana izay efa lasa nodimandry ka dia atsarovana manokana eto a ianareo izay
ao anatin'zany atao hoe lasa nodomandry zany. Manarak'izay dia nombona lahelo tanteraka amindreo fianakaviana manana ny lao am'izao fotoan'izao ary misy moa ato amin'ny boribory tamin'ny faefatra dia maneho koa ny fiarahamora am'izany fianakaviana zany ny tenanay ary tombon-dalana ny anareo fa nyfaorina dia raha mananaka dia maza mionona ianareo indrindrindrindra ny iarsenina eo amin'ny vokotany ampangabe anjanako ny folo zay nandao rafozana. Manarak'izay dia izy te namana faniry dia nanaitra tokoa ny tenina tao na misaviza momba le resaka lavanila fa dia rahateo efa nisy tona tany avaratra tany avaratra ary efa tany avaratra moa de efa tsy ho tenena tsony fa de efa nitenena to anatin'le hoe 420 ora ina vaovao to anatin'ny 420 ora ina fa tsy any amin'ny faritra avaratra iny any misy lavanila fa misy eo amin'ny faritra tsy moatsinananao ary efa tamin'ny tenako tao anatiny atao hoe fitantanana ny force d'intervention ny tafika malagasy tamin'ny taona 3 tany nefa nanao an'izany fambolena lavanila zany tamin'ny faritra tsinanana iny ary am'izao fotoan'izao dia malahelo n'olona ary tonga ny afatra amin'ny findaisindreo mba atenenao andriamantoa solombavam-boaka fa raha ny aty aminay aty aloha solombavam-boaka anay de tsy hiteny an'izany mihitsiny maninona satria manohana le fitondrana fa ianareo de tena mahita ny zava-misy mihitsiny am'izao fotoan'izao fa de aty aminay aty fanadina aty ane ampy amin'ny faritry kongo sindretra rehetra iny dia manao lavanila daholo iny amananjary nosy varika sindretra rehetra iny fa dia ataon'le fanjakana zanak'alava satria tsy mba anisan'izany tafiditra am'izany hoe mba tenena hoe hovidina ohatran'izao ny lavanila ty aminareo fa am'izao fotoan'izao ny lavanila azy tena lavanila tsara kalitao dia barabarain'ny olona ray alina ny vidiny kilao de mba hitreto am'izany ane ny fotoana lan'le olona mikarakara le lavanila araky ny tenina atao hoe io tsy apetraka eo de eo de hoe miandry azo masaka fa ilaina voasany io sy ny rehetrarehetra ilaina atao hoe mila tena aitao tena enjana be mihitsiny zay vao vita kanefa dia barabaran'ny olona tonga an'le olona de hoe ray alina vidananainy io rehefa tsy vidinareo de aleo ao ka io tsy azo atao hoe azo andrahony io de hoe hoan'ny fianakavianao na hoan'ny havana rehetrarehetra fa io ane veromaina fotsiny rehefa tsisy paky de zany ve nataon'le mpitondra fanjakana de tsy mahalala afa-tsy hoe ny anavaratra any any ny tenena amin'ny lavanila fa ny aty amin'ny fatra atsimo atsinazy tena manana lavanila tsara kalitao dia tena tsy raharaina tsy asiana resaka mihitsiny ka ny olona am'izao fotoan'izao dia ohatran'ny lasa saina ary tena hoe raha izao no mitoy dia zany lavanila zany zay nitenenina hoe atao avy telo eny mividiny tamin'ny propagande nefa zao za am'izao fotoan'izao sy atao avy telo ery koa ny mividiny fa tena miena raha tam'izany fotoana zany tamin'ny propagande izy no atao hoe tany amin'ny 1,200,000 ariary ny kilo de atao avy telo eny de am'izao fotoan'izao ray alina 50,000 de aiza zany le tena fampanantenana nataon'le filoha pirenena sy mipomba azy tam'izany fotoana zany filoha pirenena na mety ny topy fotsiny hoe ataontsika an'izao ty fa reo rehetra zay nanoana ny mpitondra am'izao fotoan'izao ka nanao propagande tany na tonga azy amin'io fitondrana amin'io zao fotoan'izao io de anisan'ny tena zany ka izy nareo am'izao fotoan'izao indrindrindra nareo mifaritra atsimo atsinanana iny fa mifanataterana hoe vidiny lavanila tokony ho avy telo eny malahelo ny olona ray alina no vidananareo ny lavanila ary atao tikano de lasa omena am'izao fotsiny lavanila amidy ray alina kanefa eritrereto vola lan'ny olona tamin'iny fotoana lany tamin'iny karakarana an'iny ary ny ramasin'ny olona sy ny alahelon'olona am'izany fotoana zany no tonga ny lavanila tsy ho zakanareo zany ka de tenenanareo zany zavatra zany satria tsisy teny an'izany mihitsiny hoe manana olona na am'izany lavanila zany ny any amin'ny faritra tsy moatsinanany raha tsanoty miara-manao ty ka de pita aminareo mpitondra fanjakana zany zavatra zany satria zay mahasolombava-baoaka anay ary olona avy ana fanadina no teny aminay amin'ny zavatra io ary eritrereto hoe fanadina zany
faritra tena mahavokatra lavanilina zany a amin'ny faritra nosy varika iny faritra mamokatra lavanilina zany a moritsiraka rehetrarehetra atsinanany iny mahavita an'zany a ka mba metriretinareo fa tsy any amin'ny sava ihany a zay tsy sava akory no andehananareo a fa adinonareo na ty amin'ny faritra tsy matsinana iny zany a tsiratsiaritra kely ny namana faniry fa tena malahelo le olona amy zavatra atao ary am'izao fotoana zao ny olona de hoe adaboka ihany io lavanilina io a fa zao zay de ambolo vary ary zay atram'izay tsy nisy nanao aza amin'ny vary an-tanety zany amin'ny faritra ikongo sy fanadina iny fa de ny olona zany am'izao fotoana zao a dia lasa mandeha any amin'ny vary an-tanety satria iny le mapety am'le kapoka satria le kapoka le lavany tsy mamelontsony a de alohan'ny olona mandeha mamboly vary am'izao fotoana zao rehefa mavely mpanantenana fa mahavita mamboly vary indroa zany am'izao fotoana zao a ny any amin'ny faritra ifanadina sy kongoina sy amin'ny faritra tsy matsinaniny a zay zany ny vaovao zay ny zava-misy a amin'ny faritra iny a namana faniry ya sava sady sava ozy izy anao tena sava-paha mihitsy ny zava-misy am'izao fotoana zao ka zay ny tonga de hidirako angambany amin'le resaka fahasalamana vetivety ihany depute Ramboasalama Emilien satria maheno vaovao any Amborindafintsika amina cas ny covid-19 maheno vaovao ihany koa mitikodiny eto maromaro ny grippe manodidina ny Antananarivo sy manodidina ny any faritra zay ale any moa zany dia tsisy manao an'le casebos le resaka barrière sanitaire zany lay fepetra ara-pahasalamana de io moa zany le exemple vient d'en haut azaka araka le mahazatra atsika fa de nampandihiziny hatrany atsimo atsinana na hatrany Fort Dauphin hatrany Sava le vahoaka de natangorony le fitondram-panjakana mihitsiny zany nefa isan'andro me manonga ihany zany milay vaovao momba an'ity covid-19 ty de rehefa aveo indray izy rehefa hita mafafana indray ny toetra rara politika de idiny indray le sistany de avoaka indray le état d'urgence sanitaire nefa dia izy ihany mamoro olo le tsero de ny campagne na vaccine zany de tsy hitanao mihitsy hoe mandeha sa tsy mandeha zao indray zany tonga ny Sinopharm depute Ramboasalama Emilien zany hoe efa teto zany ny AstraZeneca ny Johnson de Sinopharm zany vao tonga tamin'ny herinandro lasa io ny Pfizer moa zany io moa zany le tsy fantatra hoe tena nisy sa tsisy fa adevitra be iny to ohatry ny efa nisy ny zany tamina klinika teto de ohatry ny efa nahazo an'zany ny fitondram-panjakana adevitra daholo zany fa zay angamba ny tsara lalovana kely ty covid-19 mampikakaiky be ty depute Ramboasalama Emilien marina mihitsy zany namana fanira ary vao tamin'ny 26 taona sokatra ny sisy tany zay atao hoe avy any Maurice la Réunion ny olona tonga teto ny 65% raha ny fitadidiko azy dia ireo olona iverina hoe rapatriement zany ary 35% dia ny touriste zany vao Maurice la Réunion fotsiny no misokatra de efa ahitana 40 sady any amin'ny région Menabe any Morondava zany ary mahay volotratra amin'ny fanjakana am'izao fotoana zao maninona satria tsy arakaraky le vava be natao sindretrarehetra voafehy atsika ny covid-19 hoe milamitsika tsindretrarehetra sokafana sistany fa io izy io de mba mahitra reto zany hoe raha ohatra ka ho avy ny avy any Europa amin'ny 6 novambra de inona ny azo eto Madagasikara eto inona ny azo eto ary tadio fa maro de maro ny kamitranga any mpitandranomasina any Europa iny ka eto aho zany de miteny hoe io le tsy mba fienona ny tenin'ny mpanohatra io amin'ny resaka hoe nareo fitondrany ty ane de goragora mpanao gaboraraka tsy mahay mitantana tsy fahaizana mitantana matoa mitranga zao zavatra mitranga ny Morondava zao inona ny antony satria tsy matotra tsy mipetraka tsara amin'ny tokony ho izy ilay fitiliana atao eo amin'ny seranatsambo ny seranana eo ivato fa mandeha gaboraraka mandeha ho azy fotsiny ny olona any amin'ny hôtely aza moa mitsokako de tsy voaraka akory olona anankiroa de eritrereto tsara hoe raha olona avy any ampitandranomasina zany no mideba no tonga eo amin'ny manomboka amin'ny le 26 de ho atao daholo ny mise en quarantaine reo de firy amindreo indray no hitsoka olona roa tsy araka reo nefa olona tsy maintsy atao mise en quarantaine daholo reo alohan'ny afahany mandendeha ary amino fa ho touriste daholo reo de firy amindreo indray no hitsoka ary firy amindreo indray no
tena voatily hoe olona mitondra tsy mitondra ny otrikaretina covid-19 ary tadio fa tsy le covid-19 hoe le ray be nitetany hoe mitonga am'izao fotoana zao hoe fa le variant le variant io zay ohatra mitovitovy amin'ny aretina tsotsotra fotsiny serisery tsotsotra fotsiny fa anatin'ny 4 de tonga de maty tonga de tarika fahafatesana raha ohatra ka tsy vita ny fitsaboana azy ka zany zavatra zany no tenenina am'le mpitondra fanjakana hoe ianareo dia tena ataonareo kilalo le fiainan'le vahoaka ataonareo kilalo le fahasalamana inona ny tenenako an'izany tsy mbola mipetraka tsara akory ny atao hoe fiarovana amin'io fijeren'ny fitiliana io sy fiarovana ny malagasy de fa ampidinareo satria maikinareo am'le hoe vola foana mijaly ny touriste mijaly zao marina fa mijaly ny touriste fa zao efa mena voly reny tany aloha fa maninony reny mijaly ny hôtelier maty ny hôtely rehetrarehetra reny fa tsy ny touriste mijaly reny efa mena vola any anareo tamin'ny fotoa taloha maninona tsy menareo ara-dalàna ho an'reny hôtely lehibe reny ny vola tokony azy mba hitsindovana ny mpiasa tao sy hitsindovana ny fianakaviana fa natao gaboraraka be am'izao fotsiny hoe ty misy an'izao natao anaovana effet d'annonce fotsiny fa tsy tonga anykory ary efa nantanina ny ora de hoe tsy misy an'izany vola euro zany hoe tonga ty aminay fa de zao hitanareo fa taraiky zao ary ny iakaiky kely tsy andeha lavitra eo ambato lampy zay nampalaza ny eo ambato lampy io ao amin'ny rendez-vous des pêcheurs zay malaza zay atao hoe fandehanan'ny atao hoe ao anatin'ny circuit raha ohatra hoe andehanao fizahantany zany ny vahiny de tsy maintsy mandalo amin'io fa io na midy tompoko tsisy nenatsino ary maty tanteraka inona ny antony mba atao anatin'izany tokony hisitraka an'izany hoe vola avy amin'ny fanjakan'izany noho ny covid-19 de tsy nahazo de tsy maintsy nyroana mpiasa na midy daolo ny rehetrarehetra midy izy zao de zany zavatra zany no miseho maninona miteny an'izany satria atakalon'le fanjakana vola le fahasalamana dia lasa manaonao foana vana tsy lera ozy izy fitenenana ilay sisy tany de zao no alehany efa misy ka 20 amorondavo ary tadeo fa io morondavo io misy taxi brosy makaty Tananarivo eritrereto hoe raha olona firy zany no tao morondavo atao no mifaneraseraman'olona de andeha akaty Tananarivo dia mba misy fitiliana aveo amin'io stationnement morondavo io hoe ny olona tokony andeho any Tananarivo de nozo zavatra mitranga zao de mila tiliana zao sanatr'izany mitondra otrikaretina mankany Tananarivo ary iny lalana iny 777 kilomètres eo trereto fa mandalo hatrany miandro vazo Betafo Antsirabe Tananarivo iny eo amin'ny fasankarana eo boribory tamin'ny faefatra de eritrereto hoe raha olona avy any no mitondra an'izany otrikaretin' zany tebarika am'izany toena rehetrarehetra zany de iny ny teanjo de hodina ndray zany le sisy tany zany zavatra zany de manaprofo daholo ny tsy fahaiza mitantana ty fitantanan-draharaha-mpanjakana ataon'ty fitondrany ty tsy fahaizana zany satria maninona no mitranga zany zavatra maninona mitranga le ka ary atao hoe efa may volotratra mihitsy ny fitondrana am'izao fotoana zao lasa nanao rody be nidinany satria maninona na ny teny am'le olona raha hoe manaovinareo tompoko vaksiny tsy vita am'izao fotoana zao ary ny ato amin'ny MBS any zao nitako hoe mamerimberina an'io hoe manova vaksiny fa io ihany no elana am'ty tsy fifindrany aretiny ty ary io vaksiny io ihany no ahafahana miady sy ahafahana manonitra ny mampiakatra ny toekaretsika satria maninona rehefa betsaka ny vaksiny vita ny olona ny vaksiny dia mitombo la mora ho azy atao hoe le immunité collective zany hoe tsy atahorany itsony zany ny avoan'ny aretina ny rehetrarehetra fa mba tena mba efa voary daholo ka neto tsy misy an'izany tsy misy miteny eto zao am'izao fotoana zao hoe 4% malagasy vita vaksiny firy tam'le dose tam'le Janssen le tonga farany tao firy ny vitamine tonga ndray ty Sinopharm de io de tsy mandeha ho azy am'izao fotony zavatra io fa tsy misy kory mifanjakana mba miteny isaky ny vokotany isaky ny commune isaky ny district hoe ataovy ny vaksiny fa io any no fahatsika miady am'ty aretiny ty sy mampiakatra ny toekarena ny alaikabony am'izao fotoana zao de niterena satria maninona hita fa
io no afahana mampiakatra ny toe-karena sy edina amty azahoana le immunité collective de rena ny olona anao vaksiny fa ny atsika eto matsy a tsy nanny lehibe aza zay tokony ame ohatra tsara de tsy name an'zany de lasa mirorosaina ny olona fa soa ihany fa nisan'ny filomarikaravalomana narininy anay iny tonga de nanao mihitsiny nandraborabinareo aza hoe mpanohatra natao azy voalohany iny anay tonga de nanao filoanay nanao izy iny a ary minoanareo fa ny olona rehetra mahatonga ny to nanao vaksiny maro am'zao de noho ny nahitana filomarikaravalmanana nanao an'iny de hita fa salama be izy iny a ary samy mandeha gauche à droite fa ny anareo maty sa manao an'zany fa ny anareo afa any ambadika any hoe zatsy anao fa ny CVO plus any mameza ohatra nareo raha ohatra hoe tianareo andeha am'zany hoe fanaovana vaksiny zany ny vaoka ary teneno marina koa hoe de tena nanao tokoa fa de io re olona no mahatonga afahako mivezivezany vilany any fa mamipetraka ihany mifanontaniana hoe ny olona mandeha makany moa zany de na CVO plus azy raha ohatra ka tsy nanao PCR de négatif de afaka miditra ihany fa de ohatra mahagagagaga ihany raha ohatra ka anaiky an'zany na ny vilany any fa de io moa saratra be no teny hoe ay zara ny QR code nao amty resaka vaksiny ty fa dia raha tena ray aman-dreny ny firenena de hoe tena nanao ary vahoaka tiany anahy na hoe za tsy nanao atao vita masom-bao koa fa tsy ny olona nrebirebenao amty zavatra ty ka eto zany de miteny hoe amty resaka vaksiny ty de ho atsika voaka malagasy a de tena ataovy le vaksiny a ary aza misalasala nareo manao an'io fa ho atsika de iny filomarikaravalomana iny a manao salama be izy iny a efa 70 taona mahery izy iny maninona sa maninona de manaovy anareo a raha ohatra tena mbola tianareo nahitan'zany hoe fampandrosoana firenena hoentin'ny filomarikaravalomana zany a zay edivantsika mafy am'izao fotoana zao a ao anatin'ireo dynamisation a fa raha mbola fitondrana am'izao fotoana zao ny eritreretiny hoe hitondra nyty fampandrosony ty a de fahorina noetiny am'ty a ny antony a na efa ny sambotra 150 millions d'euros azy atao anaovana ny téléphérique de zao ndray a de isambotra 100 millions d'euros ndray anaovana étanol zany hoe mba edivana am'le ty resaka le inona moa le atao any Glasgow ty amin'ny resaka COP 26 ty de io ndray zany mety filohantsika ndray zany hoe andeha sambotra an'io 100 millions d'euros io ndray zany a mba anaovana an'le mila 100 millions de dollars hono 100 millions de dollars resaka étanol resaka étanol zay atao hoe mba tsy anaova malagasy manao kitay manao charbon fa de hoe io zany natao solona fandrehatra satria hoe io mba kelikely a zakan'ny malagasy a ankoatrany gaz zany fa dia io ndray zany de tsy maintsy ny faramandiby ndray zany tsy maintsy mbola hiantoka ndray ny ino izy teo ny famerenina ny vola io ankoatran'zay fa lasa be de be tany fa de io ndray io zany a no resaka fisamborambola ndray a amin'ny resaka étanol io kanefa tamin'ny taloha tany zany hoe ity fitondrany ty a resaka oeraoera mialatsiny am'izy oeraoera sy blinkblink tamin'ny zany fotoana zany de vadiny filoha mihitsy ny teny hoe anao étanol tsika ho amin'ny faritra avaratriny angamba raha tsy ty hoe tany ambily be tany de hoe hatram'zao nakaiza le izy efa hotely taona teo amin'ny fitondrana tsy hita fa de ty ndray zany no asaina mitrosa ndray malagasy a zay ho alohatsika ny faramandimitsika io a anaovana zay zavatra zay ka sa zavatra zany a matoa amy tena za zavatra zany a dia hoe tena tsy mandeha arak'zay izy ny fitantanana ty firenena ty fanira ary mampiditra malagasy isan'andro a ao anatin'ny kizo a sy ny farafahorina no ty firenena ty satria na ny resaka fahasalamana tsy ao na ny resaka fahefa mividy tsy ao satria na ny vidina vary zay antenana hoe idina aza de tsy midina am'izao fotoana zao vidiny siramamy tsy hita zay fandehany vidiny menaka am'izao fotoana zao zay mampikikan'olona raha 62 000 ariary ny bidon jaune reny tamin'ny heritaona de efa tafakatra any amin'ny 112 000 ariary izy hoe treto am'zany efa presque 100% no vidina de ahoana am'zany de raha mividy menaka 200 ny olona taroa de mety ho menaka 200 zany no vidina am'izao fotoana zao a na 20 mba anaovana mandimanina mba tsy hoe le anana fotsiny rano be am'izao fotony zao fa mba tsy namenaka ka zany no hoe problème amty fitondrany ty zany atao hoe le tena gabo raraka
ary tena tsy misy mandeha am'izay izy a ny fiainana am'izao fotoana zao fa dia anjaratsika vahoaka ny mieritreritra hoe tena mbola andeha am'izao am ve ty fiaina ty sa ahoana ary zay no aton'ny zay atao miboribory tamy faefatra de manao an'ireo dynamisation mba hitondrany zany fo navita misy nareo tamy farany herinandro navita zay ary efa nytenaiko to ary am'ty herinandro ty a dia itoy imitoy ary fokotany efatra ndray zany no enjehana am'ty herinandro ty a ny de mifokotany apefilo ambody rano zay ataony lahady fahafitony volana novambra ho avy zao amin'ny centre social eo amin'ny apefilo ambody rano a dia ny fokotany anosopatrana atsinanana zay ao amin'ny toerana efa février amin'ny fokotany anosopatrana atsinanana miaraka amin'ny madame Saondra no atao référence moa am'zany a dia ny fokotany akady maro atao amin'ny espace ifampitatsoa ambadiky ny fokotany 3L atao ny sabotsy le 6 amin'ny roa ary ny fokotany ouest mananjara zay atao amin'ny espace fampitatso io koa ny sabotsy maraina manomboka amin'ny 6 ora zany rehetra zany a dia entina mba fameloma maso ary anaporofona amin'ny olona fa antoko miaina le antoko tiako Madagasikara fa tsy atoko manao indray mpimasy tony sasany tony ny any sasany fa antoko miaina ary mivoatra ary manana zany hoe heritsika hitantana firenena zany ka zay no iresahany eto ary tenenina amin'ny vahoaka hoe zany no redynamisation tytsika mba isin'le fanantenana vaovao ndray zay hoentin'ny filomarika Ravalomanana ampandrosoana ty Madagasikara ty ary tsy hipetrahan'ny malagasy am'izao fiaina zao satria raha nekeny filomarika Ravalomanana tsy ny atoko tim fa hoe eny ara fanareo no hitantany maresy to amin'ny ACC de hoeto ho fireneno tena zava-doza no mitranga am'izao fotoana zao ka zay no anton'le redynamisation mba angalatsika ny fitondrana indray a manomboka hatrany amin'ny fokotany any amin'ny commune any amin'ny faritra any amin'ny solombavam-bahoaka ary any amin'ny filoham-pirenena amin'ny fotoana fifidianana raha ho tonga am'izany a izitsika am'izao fotoana zao le redynamisation moa zany rehefa manao an'le redynamisation zao ny antoko tika Madagasikara de mba miazakazaka koa le fitondram-panjakana manao congrès kely ohatrany tamin'ny Mahajanga-tany de izy io manao tena propagande mihitsiny a no asetriny an'le redynamisation ataony antoko tika Madagasikara satria efa tsy menatra mihitsiny no mamory vahoaka manao fampanantenana etseroa ary le izy nge mampalahelo anatin'le izy deputeram-boasalamy elimilany dia lay volam-panjakana no afangaro ao anatin'le raharaha heverina fa mbola te hiverina anatin'le fitondran'zay de nefa tsy andaniny zany ny filomarika Ravalomanana zay miatrika redynamisation de sakanana atao zay mety ho fanotohinana am'izay olona miaradia aminy zany zava-misy kanefa ny vahoaka moa zany mahafantatra ny zava-misy am'izao fotoana zao ary matotonga maro tahaka ny tany Tomasina sy any am'ireo fokotany sy commune sy district zay anaovana redynamisation ny antoko tika Madagasikara de mahafantatra izy fa ity no original fa tsy piraty ohatran'le teo everina kely deputeram-boasalama Emilien am'le resaka nyresahanao teo satria ity moa zany le fionana ny Glasgow zay nanomboka tamin'ny omaly COP26 zany hoe firenena zay mivondrona maromaro zany anatin'ny fivorin'ny firenena mikambana ihany izy ty fa mahakasika ny tontolo iainana andia amin'ny fahaenina amby roapolo na 26e édition zay maha hoe COP26 azy mahakasika ny tontolo iainana dia tao anatin'le fivorin'ny hoe action and solidarity zany no nandraisan'ny filoham-pirenena malagasy fivorina de tao izy no nyteny an'le hoe mba hedina amin'ny tontolo iainana sy ny sisa de nenay le resaka projet etanol no ho ataonay de mila 100 tapitrisa $, zany mba hamonjena mba hamatsina etanol ho ana ponina misy 5 tapitrisa de raha ohatra zany tsika am'izao fotoana zao eo amin'ny 520 tapitrisa eo ka raha ohatra ka 100 tapitrisa $, $100 million ho an'ny ponina 5 tapitrisa
de mila any amin'ny 500 tapitrisa dolara zany raha 27 millions moa zany tsika de zaraintsika fotsiny any hoany amin'ny 750 millions de dollars zany satria ny atsasaky ny 5 tapitrisa 2 millions 5 zany dia mila eo amin'ny 50 millions de dollars eo zany eo zany tadiavintsika eo amin'ny 550 millions de dollars eo zany de io mbola tsy fantatra hoe aide sa prêt sa don à titre an'izay inona le ketriketrika ambadika l'izy de maninona ny hoe évaluation na 100 millions de dollars ny lesanya flou io moa zany hoa le efa resantsika foana le efa resaka le fleur io rehefa le fofombola enjana be le fitondram-panjakana am'izay lafin-javatra zay fa ho hitantsika eo fandehan'izay ny moa tsy maintsy mbola misy ny adefitra terak'izay fa efa natsidiky deputera Mbosalama Emilien hoe tany amin'ny fampelezan-kevitra sy mialohan'le lancement le IM de hoe anao usine mpanao éthanol de ametraka amin'ny vato fototra de efa misy présentation mihitsy ary le izy am'le endrik'ilay le lasantsy le éthanol zany zay vatsina isa-tokantrano solay endriky le fatapera deputera Mbosalama Emilien de teo le izy tsisy toany ohatrany gasikara ihany io ohatran'le fiara gasikara le moto gasikara le nanaovana échantillon kely zaraina ho amin'ny tandrony filaminana fa tany de tsita de mivoaka le adevitra hoe fianakaviany ngarainy angely le tao ambadiky le gasikara le éthanol ne tohatrany ramatoa ihany de inona ndray ary ty projet mpanjakany ty sa projet ana fikambanany ty sa projet an'izy ty fa de apetratsika fotsiny adevitra hoe mbola adevitra itoy ity fa iny aloha zany de fa zavatra hafahafa ihany de ito io fa dia raha ohatra hoe vola osamborona sy zany de ao anatin'ny atao hoe session budgétaire mihitsy zay am'izao fotoana zao de hoe raha mba nieritreritra an'izany ve izy hoe mba ampidirinao io zavatra io sa ahoana fa de hitantsika moa fa ty fanjakany ty koa ane manao tsy de manana tsy manana hoe vision loatra kory amin'ny resaka fitantanany fa ary ny am'izao fotoana zao ny atao hoe teti-bolam-panjakana zay ho amin'ny 2022 de mbola tsy eno eno fa am'izao raha hoe mbola andeha hivorondray aloha amy zoma izay raha tsy amin'ny lakamisy eny amin'ny park eny Analamanga eny de miantso ny solomavamboakany fatra Analamanga zany zareo ministera ny fitantanam-bola sy ny ekonomia amin'ny toe-karena ma hoe hiaraky ivory am'dareo amin'ny resaka fandrafetana ny odiza hoe tsy anjaranay zany fa efa ataovy le izy fa de aranay mikitika ny hoe zao izy ka matoa le atao hoe le boky be amikasika an'io teti-bolo io zany mbola tsy tonga ao amin'ny atenimera de mety ho atsofotsofoko andray ty zavatra ty hoe io fa nisan'ty mitsanga ndray momba ty zavatra ty fa de eo moa tsika mahita azy eo tsika mahita azy fa raha nytenidrareo tamy propagande tam'izany dia efa nahavelombolony olona be de be tamihitsy ka le olona zao lasa kivy daholo ndray le olona hoe fa aza ihany le zavatra aza ihany le zavatra mba nanatenasa ny olona nefa hatram'izao tsy hita dia hitandray ty ka oraikitra sa tsy oraikitra de eo tsika mahita azy ifanisa ny G20 moa zany nivory talohany ty le G20 zany de groupe ny le firenena roapolo manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany ny sinoa sy ny rosiana zany etrany somary ny sinoa be kely ihany am'izay resaka G20 zay fa ry Joe Biden na ry Boris Johnson zany ry Emmanuel Macron sy ny sisa dia niatrika zay fivoriny G20 zay izy ty niainga tany G5 G7 sy G9 de tonga tany amin'ny G20 zany fa alavay an'le fivorina tany Glasgow mihitsy zareo no mivory de tao anatin'izay no nandeha ny adevitra anatin'le transition énergétique moa zany io deputera Mbosalama Emilien zany le epitana any am'le angovo sy le resaka fiarovana ny tontolo iainana daholo zany le réchauffement climatique le haitany eto ambonin'ny tany de anomam-bola any amin'ny 100 milliards de dollars eo anatin'ny G20 am'ty raha mangy ty zany de ho an'ny Frantsa manokana zany de manamanam-bola any ho any amin'ny 7 milliards de dollars any izy ho atotony any amin'izay zany hoe samy manana amparany zany ireo firenendehibe rehetra marina fa ny G20 dia firenena manan-karembe iny fa ny Nations Unies koa ao anatin'le COP26 de efa manana ihany koa vola no manana ho an'izany zay hierovana an'le tontolo iainana arakaraka le programme samy hafa ka hitantsika hoe am'tony lafin-javatra tony efa misy karazany ny fofofon-javatra miainga ve any ka mba hampahomby ray fa ny olana eto amintsika manko de zao havadiky ny sasany ho propagandy
ireny lafinjavatra reny no any tombontsoantena ny iverenany am'le fanjakana de zay ny tsy maintsy hitandremantsika mafa ho rahantsika ny vaovao deputera Mbosalama Emilien te hiverina kely eny anivony anteny mera-pirenena deputera Mbosalama Emilien raha tsy diso ny fitady diko de raha pitso dia isy ny rapport ny commission d'enquête parlementaire eo moa zany ny rapport zay asa efa mandroso zany ny commission d'enquête parlementaire momba ny télécommunication ny resaka ady tany de ny resaka ravinala airport ao anatin'izay tsy fantako misy anankiray zay fa nefa ny fahatry miverikely ny fitadidiko fa mety ahitsinao rehefa aveo ka ianao ao anatin'lay resaka télécommunication tsika de efa nisy fotoana nanazava teto hoe tena manao zay daniny kibo mihitsiny reto opérateur na resaka téléphonie mobile eto Madagasikara ireto ary rehefa mandeha ny commission d'enquête parlementaire vokatry ny fitaraina ny mpanjifa marobe de me mahatratra me mahita zavatra me mahafata-javatra ny solombavam-boaka zay nahazo mission hiatrika an'izany commission d'enquête parlementaire zany satria io dia asan'ny solombavam-bahoaka akoatra ny interpellation akoatra ny question réponse zany ny fasafasan'ny gouvernement dia misy ihany koa ny commission d'enquête parlementaire azo ataon'ny solombavam-boaka voalaza zany ao anatin'ny règlement intérieur ny solombavam-boaka sy ny endriky ny lalam-pandrenana ihany koa ka nahazo mission anao izany ny commission d'enquête de rapitso ny toy resaka an'izay ianareo monsieur le député fa tiako antanina efa miroso amin'ny fandrosoana izy raha misy zavatra kely azo resana fa ianareo moa zany mbola amin'ny métattre ny solombavam-boaka fa raha misy zavatra azonao resana avant goût ihany ho an'ny vahoaka malagasy zay tena tsy tokony ho tompotrano miona tiany tena tsy tokony ho tompotrano miona ty zavatra resantsika ty de matsara angamba monsieur le député resana ihany marina tokoa zany faniry rapitso tokoa no voatondro amin'ny andro tokony anaovana zany ho andro rapitso ary reo vomera mpanadiady momba ny resaka télécommunication sy ny fananatany ary ny ravinala airport no anao tatitra ao amin'ny fivorina mbe azony olona rehetratrehana ka ho anay ao anatin'ny commission ny momba ny fifandraisan-davitra amin'ny télécom zany dia isy ny rapport fizotran'ny raharaha am'izao fotoana zao ary izay teneneto fa tsy maintsy hovito zavatra io alohan'ny faran'ny volana novambra ka rapitso izoa no asehoa ary ao anatin'ny fivorimbe azony olona rehetra atrena zany satria session plenaire io zavatra io raha tsy anana fotoantsika hitenenana azy lavabe eto fa efa nisy voateny teto ny atao anatin'ny hoe fandarana intelo sa inefatra zay fa ny atsiditry fotsiny ary ny tena malasy eritreritra am'izao fotoana zao dia ny hoe ny fahitanao opérateur anankiray ohatran'ny hoe ny Airtel zay efa manana déficit na chiffre d'affaires na 600 milliards de mbola mandeha ihany mbola miasa ihany mbola mahita recharge ianao mbola mahita ny Airtel ianao manao publicité mbola mahita de lasa gaga ihany ianao hoe de fa raha zany ve le reto tsy efa tokony nametraka dépôt de bilan ve zany société zany raha ohatra zany zava fa tena mbola mandeha ary mbola miasa araky ny tokony ho izy de lasa fisainany ianao mieritreritra hoe le fanjakana mihitsiny zany ny tena tsisy ilana azy ary atao hoe le ministère de tutelle mihitsiny zany ny tena tsy manao ny asany na misy atao hoe kolikoly avolento ao anatin'io ny Airtel sy io ministère io fa olona efa manana an'izany hoe bilan négatif zany de mbola miasa ihany de mba mieritreritra hoe de ahoana moa zany zao ary zany ny fandoavana ny karaman'le olona rehetrarehetra ao sy ny fandoavan'io société io ny volam-panjakana amin'ny impôt zay tsy lavidavitra ny 30 milliards d'ariary ary zay mnateneniko hoe le fanjakana mihitsy ny tena misy kaboraraka raha atao misy raha ipetsapetsa amin'ny zavatra io satria raha misy an'izany zavatra zany tsy mba misy kory mba nakatahany le fanjakana hoe mba manaovy ianareo no direction générale n'impôt mba manaovy ianareo calendrier de paiement tsy nandoavanareo an'io vola io fa de mipetraka am'izao
patsona tsy tonga alevany taratasy tsisy valiny de malasa saina ihany hoe zanangamy efa milamina hoe efa misy be lamosina ary ambony any miaro anay zay ndray de tsy maintsy hiteny eto satria zany ny asanay tsy maintsy hiteny atao fantatry mivahoaka hoe zao ane ny trosa tsy voalohan'ny RTL io hoe zao ane ny bilan io RTL io efa bilan négatif nefa dia tsy misy fepetra raisiny le mpitondra fanjakana zany hoe matoa tsy mandray fepetra zany de misy dikany eo ka de tenenina aminareo vaoaka hoe zany ny mpitondra atsika zany fitantanana ty mba eritrereto hoe raha zany 30 milliards impôt zany etra zany ny voaloara dalàna tena mba vitany ny reny barage be deabe to rahetrarehetra hoe barage anankiray fotsiny no 1 milliard nanaovana azy amin'ny fambolena varotsy ny rehetrarehetra eto tena tsy mijaly varotsony malagasy tsy anavatra an'zany varoapolo sambo zany na pepeniny zany fa eto ihany de fa ampy malagasy satria eritrereto fotsiny raha vita ny baraziny dabara io ranony dabara io raha vita intelo mambory vary ny olonao kanefa 4 hectara nytondrany io fa maninona tsy mandeha am'zany satria na le vola tokony alefany ary veziny mpanambola ty fotsiny tsy aloha le vola na tokony fizarana an'iny vola iny hoe ty mandeha ary tsy misy satria vola manka gagné tsy tonga any amin'ny hectapolam-panjakana satria le fanjakana tsy mahay mitantana ray petsapetsa am'le opérateur ohatran'ireny dia tsy misy vola miditra fa dia jerena fotsiny eo zany hoe le tena atao mihitsy zany de hoe ino izy ry vahoaka malagasy ka faly anareo de zay tsy faly anareo tsy problème manay fa izy io de na mitabatabe to aza ny solombavamboka atao amin'ny fanoherana zay mahita hoe tsy rariny ko zany ataon'ny RTL zany fa sady tsy mandoa etrany tsy mba minakory hoe zao ny fomba anaovana io de mijanona an'izao fotsiny le fanjakana koa tsy mba miady tsy ny RTL ihany fa koa le mbola ny orange koa de torak' zany ko ny orange moa tsy misy bilan négatif fa eo am'le fandoavana etra de tsy mba misy kora hoe calendrier de paiement andoavanay an'le 20 milliards latsaka kely eo fa madeo azy am'izao fotsiny kina raha moa ny DGN ny petany gazette de la grande ligne momba azy fa de indray moa anazy zany fa de asa hoe le ranga iny viana neritreritra zany sady vao tonga de mipetahndra la momba niny raha iny de mba hananeritreritra zany hoe ty orinasa raisikotiany ka orinasa efa tsy naloetra am'ty vahoaka malagasy ty satria tady tsara fa vahoaka malagasy am fanjakana nareo amin'ny fitondrandreo ane nomena ny fitondrana fanjakana fa tsy anareo ty fa mivahoaka malagasy no fanjakany ka de mba asay fo mandoany zany volo zany ny orange sy ny RTL fa raha zany ny tonga ny kitapobolam-panjakana de mino fa tsy jaly ohatran'izao mivoaka malagasy ka iny zany mbola eo fotsiny fa hoenonareo ny tatitra amin'ny atsipriany rapitso ao amin'ny anteny mera-pirenena zay février be azony olona jere atrehana momba ny reo commission anankitelo roa zay samy manana ny olona tsirairay avy ao amin'ny commission ifaniry fa zay zany ny amin'ny commission anay aloha nazo tena fa eto zany de tenainiko hoe le tena tsy fandraisan'le fanjakana andraikitra mihitsy zany mahatonga ny fahory malagasy ohatran'izao raha io resaky io fotsiny dia ny ministère ny communication télécommunication sy ny intik zany no tena tsy mandrainy andraikiny de ohatran'izay ko ny arteka fa raha mba mandrainy andraikiny ndreo tsy ohatran'izao ty zavatra ty ary fa tafiditra tsara anatin'ny volam-panjakana zay vola tokony eo etra tokony alohan'ny ireo opérateur reo fa mampalahelo raha ohatra hoe sady tsy manao calendrier de paiement ny RTL sady tsy manao calendrier de paiement ny orange ny telema moa de fa nanao izy fa de tena tsy rarahina le malagasy fa de zay fanaranareo fa de fa izy ty zay ngamba azo lazaina tena mila fantatry mivoaka malagasy mihitsy zany zavatra zany satria tena mambotry fireneny zany rehefa hanendrika mpanjara anankiray ny fitondram-panjakana zay mety misy hoantiny ara-politika de aingana mihitsy manakatana orinasa rehefa hanendrika mpanjara ray anao redressement fiscal sy ny sisa de aingana fa rehefa ty andreo hoe le tena vahiny lehibe zay manana asa fandrarana zay anana fanjakana vola amina milliard ohatr'izao de amitamatama zany zay tena tokony dinena resaka lakan-drano dabara ianao teo monsieur le député ny lakan-drano dabara tsara ho fantatsika zany fa dia mamatsy amin'ny morondava sy mahabo zany any amin'iny faritra menabe
iny ka miresaka rano ianao amaraparanantsika azy deputeram-boasalama Emilien efa manantona ny fahavaratra am'izao fotoana zao marina fa misy tanàna iva zay toerana na voafidy anao fa zava-misy eran'ny Madagasikara amin'ny lalana sinsisy zay moa nahita masina zany koa même na eto ary Anosy-Patrana de misy dobo be mihitsy eto mivoaka iny Anosy be iny inona no zavatra tsara ho marena ihany manoloana ny ty fanekekezan'ny orambe sy ny rano ty deputeram-boasalama. Marina tokoa zany ary raha araky ny tenin-jareo amin'ny famantarana ny toetrandro moa dia cyclone 10 eo zany no andalo eto Madagasikara ary mety 2 na 3 zany ny tena hiditra tanety ka teto amin'ny faritra iva moa efa tenentsika any tamin'ny herinandro lasa teo fa dia betsaka amin'ny faritra iva eto amin'ny boribory tamy faefatra ary mampanaty koa ny lalana satria de tsy misy fikarakarana am'izao fotoana zao raha tsy andray fotsiny aho hoe ny eo amin'ny mahazo any fokotany lamy Vatopasika mivoaka tia Anosy-Be tia Namotana de tena lalana tsy azo andehanana mihitsy am'izao fotoana zao ary na ny olona mandeha azy de tsy fantatra tsony hoe rehefa avy ny orana tsy fantatra tsony hoe inona no mety azo azy ao anatin'io lalana io misy vaky-tavoango ve sa misy lavaka ve mety aratra ny olona ohatran'izany mety ho folaka ka dia tenenina nareo mpitondra fanjakana anareo ny tokony mpanao an'io commune urbaine Antananarivo sy ny ministère ny travaux publics fa de jereo izay toeran'io fa tsy lasa tsony ty zavatra ty sady manala fahasiarana ny olona tady io tsara fa betsaka amin'ny mpianatra mandeha amin'iny mianatra ety Anosy-Be betsaka amin'ny mpianatra avy Anosy-Be mandeha mianatra ety Lamivato Anosy-Patrana mampiasa ny lalana io kanefa dia atao hoe tsy mendrika an'izany fahasalamana zany lalana tsy mendrika an'izany mba eto Antananarivo renivohitra any fa de mihoatra tanteraka ny zay hoe statut ny Antananarivo renivohitra le lalana io fa dia manoatra noho ny lalana any amin'ny route secondaire any ambadika any meto dia tsetsitsitsatra ihany tenenako hoe tsy eto amin'ny faritra iva Antananarivo ihany any tena problema fa indrindra any ambany ravikazo any ary eto de tena mijery hoe mba lara-pahamehana ho an'ny mpitondra fanjakana ve ny fijerena zao fiatrena zao cyclone zao tiako tenenina am'izany de zao Madagasikara dia tsy maintsy misy faritra andalovan'ny cyclone ary rehefa tonga zany cyclone zany de misy faritra tsy ho tonga ny fiarakodia ary zay tsy tonga fiarakodia zay dia na sambo mitondra ny atao hoe fanampiana na fiaramanidina kanefa tsy voatery ho tonga sambo daholo ny toerana zany hoe any amin'ireny tena faritra tsy ho tonga ny fiara sy tonga sambo reny de tsy maintsy fiaramanidina zany no mandeha makany nefa le fiaramanidina mitafika malagasy mpanao an'io de rano vaovao de mbola io moa ifamaliana eto fa dia anjaranareo mpitondra io fa tsisy idiranay mpanohatra na kely azy fa de zay fahaizanareo fotsiny hoe mba sy ho an'izany fiaramanidina zany arahatao lara-pahamehana nitondrana zany fiaramanidina zay ahafahana manatitra sakafo na akanjo na tolona na fanafody ho an'ny vahoaka malagasy any amin'ireny faritra iva zay tsy tonga ny sambo na ny fiara reny mba etrehetrena ny cyclone sy ahafahana manao atao hoe évacuation sanitaire raha sanatr'izy zany atao tsy ireo roplanina kely na hélicoptère mitondra olona efatra ireo no ahafahanareo mandefa an'izany sakafo zany fa mila zany roplanina lehibe zany ny tafika malagasy ahafahana manao an'izany mission zany tady tsara fa défense nationale nataony tafika malagasy io fa tsy ministre ny forces armées ka mila an'izany ary jereo le lara-pahamehana mavitinareo misambotra vola 150 millions d'euros anaovana téléphérique nefa andoavana vola vidin'ilay roplanina eo amin'ny 4 millions d'euros hodinareo fanina kanefa zany téléphérique zany de resaka Antananarivo fotsiny atao hoe arrondissement 10 no tafitra am'izany na fa 6e arrondissement de tsy tafitra ny eny Ambohimanarina kanefa ny zara roplanina hiatrena zany cyclone zany no tonga eto masahana Madagasikara ray manontolo zay tokony ary tena rano izy de tokony zany roplanina zany tokony vidina ary tokony ampina fa tsy ty téléphérique ty ka hoe za hoe jereo le lara-pahamehana raha tena mijino voaka malagasy nareo fa tsy resaka zay mampetipety anareo resaka fijerenareo fotsiny hoe mampetipety anareo sy tsaratsara aminareo de atrainareo an'le
2023 satria matahotrynareo ny hoe tsy ho tiany vahoaka dia manao ny rehetrarehetra de zany nataonareo hitrosanareo gozadratra tena mbajereo le tena mahasosy mahatsara sy iaina amy malagasy fa zay ny atiny fotoana satria ny atao hoe politika dia fijerena ny fiaina ny vahoaka fa tsy fijerenareo fiainanareo manokana mpitondreo fotsiny niary amarantsika deputé Ramboasalama Emilien iveriko ngamba fa dia nafonja de nafonja zay adevitra sy ny resadresaka ny fanaovana sy ny fampiresana taminao zay nafatarambavao samy hafa ihany koa ary nahazona nanokatra adevitra maro samy hafa mikasika an'ity resaka télécommunication zay ho resahanareo ny resaka fiatrehana ny lafim-pahavaratra makasika indrindra ity covid-19 ity sy ny firongatra ny am'izao fotoana zao aza tonoitsika mialohany zao raharaha tany morondava hoe nabe ny covid-19 zay dia ray volana lasa zay de nisy famorina tompona ndraiky mpanjakana ambony ny sesisesy tany morondava tany reny lafin-javatra reny dia tsy mandehandeha ho azy reny ary raha toka mirongatra ohatran'izao dia tadio foana fa io dia virus vokatry ny olona mandehandeha io ary vokatry ny fampitangoronan'olona io ary ny fitondram-panjakana ny tena tsy mianzay mihitsiny zany ka io moa zany rehefa zareo manao an'izy de ohatrany hoe mandefa hoany izy fa rehefa ny hafa dia gejaina tena tapenana mihitsy mivava tsy hetsika zany ka ataontsika fanamariana fotsiny zay amaranantsika anazy teny fisaorana deputé Ramboasalama ya zay amarana azy angamba ifaniry dia amafisiko indray mandeha ho atsika voaka malagasy amin'ny fampiarana tsakany sy andavana atao hoe le geste barrière amin'ny fiadina amty covid-19 tia dia ny tondrana ny cache-bouche zany dia ny gel sy mifanasatanana ny elanelana sy indrindra okre mba hoarahantsika sakany sy andavany fa raha tsy manao zany itsika dia itsika ihany no ijinjany vokony satria reo fanjakandreo de tsy tena am'zany tsika fa de hoe efa mandeha zany efa tokony ana malagasy ka eto amasolombavambahoaka koa de miteny anareo vahoaka hoe taterao atsaka sy andavany fa natateranandreo fepetraroa fa zany no antoky ny fahasalamana manarak'izay dia amafisitro le resaka redynamisation mba hitondrana ndray ny isiny fanantenana tamin'ny atokotsika ny am'y fiatrehana ny adidy lehibe aorinao dia amy resaka redynamisation zany ho an'ny fokotaniny apefloa mba ambody rano zay atao amy centre social le 7 amy roratolakandro ny hoan'ny fokotany anosipatrana antsinanana de eo madame saondra ny sabotsy amin'ny tolakandro amin'ny trano zay efa fivorinareo fa madame saondra no tompony andraikitra am'zany ary hoan'ny fokotany akato maroa sy ny fokotany oesta mananjara de eo amin'ny espasy ifampitantsoa ao amin'ny fokotany 3L sonerana no anaovana zany amin'ny sivy ora maraina ho an'ny fokotany oesta mananjara ary ho an'ny fokotany akatomaro de amin'ny roora tolakandro zay angamba no azo ambara androany faniri fa dia misaotra betsaka tamin'ny fiarahana tetandroany fa dia fangatahana amin'ny fitahina amin'Andriamanitra mba homeny ny fahasalamana itsika menakavy de eo netondray amin'ny andro manaraka de isorana bevata ny député Ramboasalama Emilien zay niara-dalany tamitsika tamity tapa-marainy ity hiditra am'izay tsika zany ao anatin'ny tapany faharoa tena iresaka sika makasika ny toetra rara politika indrindrandrindry ty resaka seni ity na vomera pirenena atreo ihany aloha zao flora Marc Ravalomanana zay hoe vomera pirenena momba ny fifidianana na vomera mpifidianana ho an'ny firenena malagasy moa de nananganangana an'izay izy la iseny zany na commission électorale nationale de mbola misy ile izy nambaran'ny président Marc Ravalomanana zay hoe manahirana amin'ny resaka an'le hoe mahaleo tena ao anatin'izao raharaha izao na hoe vomera mpifidianana sy ny sisa satria raha mbola le endriny sy le fikafikan'ilay fitondram-panjakana aloha de tsy ahitana taratra mihitsiny le hoe haleo tena io vomera io ary tsy ahatsapana mihitsy hoe tena hitondra am'izay fahadiovana fangararana tena hitondra am'izay hoe tena isiny zay hoe oekeny rehetra ny fifidianana raha arak'izao andriny endriny andrafetana azy io zany hoe efa manao lay construction manao an'lay
bricolage, manao an'ilay fombafomba samihafa mihitsy zay iresantsika azy le fitondram-panjakana mba hahatonga an'izany rehetrarehetra zany de ho hitantsika eo le izy moa zany satria zay ny iopana ny lafim-panadidina za hoentinay sy namana rina rabe mananjara an'izay hamarana tiadevitra faran'ity zany fa angatahana aloha namana teknisianina rina rabe mananjara handefa ny hevitra lehibe nambaran'ny président Marc Ravalomanina tamin'ny redynamisation tany Tomasina tamin'ny sabotsy farany teo de hiditra amin'ny adevitra indray isika rehetra zany mba ho fampatsahivana ho an'ny voaka malagasy zany rehetrarehetra izany. CENI na alavaina hoe commission électorale nationale indépendant na vao mera maleo tena misana ny fifidianana raha ny hita nefa dia tsy tazana ao anatin'ny CENI amin'izao fotoana izao io ny fandrevantena na ilay antsona hoe indépendant io tsy azo antoka arak'izany ny fikirakirana ny fifidianana izay ho ataony ity vomera ity. Ny président de république amin'izao fotoana izao io mino aho ary fantatro fa mbola rotsaka io ary raha mirotsaka koa dia manana droit hanendry olona ao amin'ny CENI dia noho izany zany dia tsy indépendant io satria izy ao amin'ny fahefana dia hanendry olona samy zareo ihany nga vitan'izay ny Sénat koa dia mifidy olona anankiray koa aniza ny Sénat 100 isan-jato anazy ao amin'ny fitondrana daholo noho izany zany tsy maintsy olona mpomba amin'ny fitondrana koa ny ao. Ny fahatelo antemera-pirenena dia hifidy olona anankiray koa ho ao amin'ny membre ny CENI io zany le commission électorale nationale atreo fotsiny aloha ny resahako mbola tsy asiko indépendant commission électorale nationale fotsiny aloha hatramin'izao nga vitan'izay ihany ny ACC le azo raisina fa tsy mitombony lozy izy koa dia mbola manana droit izy koa mbola manana droit hoe hifidy tamin'ny herinandro iny dia resa be mbola manana droit hifidy ihany koa izy ireo olona anankiray dia mino zany tsika fa mbola olona zareo ihany eo dia raha ireo fotsiny jerevana dia hita fa tena mirona amin'ny tsy mahay indépendant azy ireo. Raha ny antsim-pandrakana hafa ihany koa toy ny zareo amin'ny magistrat dia manana droit ihany koa izy hifidy zay olona anankiray ho tolony eo resa be zay tamin'ny herinandro ambony iny hoe efa lany ara dia efa tsy metimety amin'izao dia averina indray fifidianana toeran'izany koa ny eo amin'ny ordre des journalistes ny ordre des avocats ny isan'izy rehetrarehetra ireo zany olona sivy ka dia noho izany miantso ny hery velona rehetra eto amin'ity firenena ity mba samby heritreritra fa tsy indépendant mihitsiny zay CENI hitranga eo na fomba ahoana na fomba ahoana ny teny an'izany aminareo amin'izao fotoana izao milaza an'izany fa mahita marina ka raha tiana ny anantsika fifidianana malalaka ary eken'ny rehetra mivoaka mpifidiananao na hoe crédible ny filazana azy dia tsy maintsy hoe heverina zay fomba namboarana ny firafitra zay olona tokony ho ao. Noho izany isika indrindra isika atao antsika Madagasikara isika ataony RMDM dia mangataka sy manao antsoavo mba hisiny zany fikoanan-doham-pirenena zany na ny concertation nationale adihevitra io ho an'ny rehetra mihitsy sakanavaka na mipanohatra na nytoanana tokony hisy zany ny concertation nationale na ny atélé nationale mba hahafahana fanaraka tsara hoe reto ny tena olona tokony ho ao fa tsy ho anazy daholo inona ny anaovana ny tsisy ilana ny fifidianana io raha ireo mifiratry ny zavatra ho avy eo sivy ny isan'ny olona zareo sivy ny olona tokony apetraka eo dia sivy zany anazy daholo. Olony fitondrana avokoa no mandrafitra izany ary ny tena olana dia ny filoha-pirenena amperinasa afaka manendry ny olona ao anatin'ny CENI
ankoatra ny HCC izay efa notendreny ny filoham-pirenena avokoa ny ankamaroan'ny mpikambana. Ny anteny meram-pirenena azy ny maro anisa, ny anteny meran-doolona azy 100 ary ny solotenan'ny OGM izay efa olo ny fitondrana avokoa. Mitaky ny anatsarana ny fanendrenan'ny mpikambana izahay hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Ny olona rehetra mahafantatra, mahalala ary mahay ny hoe tsy mandeha araka izay tokony heverana azy ny CENI na ny hoe commission électorale nationale dia nijanona treo fa tsy ole hoe ny atao hoe dia l'indépendant, commission électorale nationale indépendante dia davitsika tena indépendant fa tsy miankina amin'ny fitondrana, tsy miankina amin'ny izy fa tena manana ny indépendance izy, maleo tena afaka manapaka tsara zay fanapahan-kevitra hoe zao ny fandehany ity. Noho izany zany tokony isolo tena iraisany rehetra, zay mahatonga angataka hoe sy miantso ireo olom-pirenena rehetra, ny firaisamonim-pirenena, ny ray aman-dreny am-panahy FFKM sy ireo fivondronana maro mpanao politika rehetra mba hikondoha dia miara-mandinika zao mamety an'ity fifidianana ity, zao mety an'ity CENI ity le commission électorale nationale ou indépendant. Efa nilaza taminareo fa ny andro sisa rehetra mbola iainako ao men'Andriamanitra anompoko an'ity fireneko ity, ny fahaizana ananako, ny fananany opelantanako ary indrindrindrindra famezam-pahasoavana men'Andriamanitra. No mafisy ny filoha Marc Ravalomanana atrany fa ilaina ny fikaonandom-pirenena mba amolavolana ny rafitra sy ny lalàna andrafetana ity CENI ity. Tanjona hatrany hoy ny filoha Marc Ravalomanana ny mba sy ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra. Isan'ny olana ny fisian'ny lalàna 2015-020 izay andrafetana ny CENI sy mifehy azy amin'izao fotoana izao io. Antoko ny fiainam-bahoaka ny fifidianana ary antoko ny fiainan'ny pirenena ihany koa. Ary noho ny doublon izay nitranga tamin'ny fifidianana faranteo no mahatonga ny fiainam-bahoaka sy ny firenena mijaly toy izao. Eo ihany koa ny tsy faharena ny ara-politika eto amin'ny firenena satria tsy tena safidim-bahoaka no nitranga teto tamin'ny fifidianana izay efa natao tamin'ny taona 2020 iny. Ary izany hoy izy notsonjovony dia ny ametrana ny tena safidim-bahoaka marina eto amin'ny tany sy ny firenena satria ny vahoaka no masiny mandidy amin'ny taniny ka tena olona tena voafidiny no hipetraka sy tokony tantana ny firenena amin'ny taona 2020. Izay no fanazavana Rina Rabe Mananjara ninitsika naverina moa ny élément tao anatin'ny vaovao ny fahitalavitra MBS iny sy ny radio MBS zany makasika ny fitsidiana nataon'ny président Marc Ravalomanana tany Tomasina dia tao anatin'izay izy no nanao antsoavy lehibe ho an'ny firaisamonim-pirenena ny FFKM mpanao politika hatramina fitondram-panjakana ary mahakasika indrindra amin'ity commission électorale nationale indépendante na CENI ity. Izy moa dia nambarany commission électorale nationale hatreo aloha hoy izy ny président Marc Ravalomanana satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy ahitana taratra amin'izay hoe maleo tena zay la indépendante zany satria efa mazava ny fanazavana ny teny président Marc Ravalomanana teo hoe ny solotena ao anatiny zany CENI zay efa mijoro amin'izao fotoana izao ary zay le mivakitsika teo hoe natao aingana mihitsiny tamin'ny sabotsy teo lay famoahana décret mbola tsy ampy zay hitantsika amin'ny sary amin'izao fotoana izao zay mbola tsy ampy mpikambana roa ny ray aza dia efa nandeha lay fifidianana saingy tsy nekeny teo anivon'ny fitondram-panjakana raha ny lafomba voasamihafa zay ndresahana zay dia nisy mifamerenina azy teo amin'ny solotena ndreo ampitsara zany fa reo fito zany dia napetraka namoahana décret hoe mbola tsy ampy akory n'ilay mpikambana ao anatiny dia navoaka izy satria ilay fitondram-panjakana zany dia hita mihitsy hoe maika dia na inona fomba rehetra na ahafahana nametraka an'le olona tao anatin'izany CENI amin'ilay version tiany fanjakana hanaovana azy zay amin'ilay kilalao bricolen'ny fanjakana azy zay dia zay le izy ka na dia efa nanana solotenany azy ohatra ny teo amin'ny OGM dia nanano mokondohany ihany teo anivon'ny ministère mba ahafahana zany mametraka OGM vaovao dia ahafahana ihany koa zany manao fifidianana zay mpikambana ho solotena ny mpanao gazety. Nananana nefa fanapahan-kevitra andraisina ohatra ny teo amin'ny tsara dia nanana ihany koa zay fomba fijeriny zay dia verina indray ny tenivon'ny
fitsarana zany ary anana zay fomba ametrahana izay ndray zany raha ny vaovao samihafa zany satria izay moa le desiderata quelque part any ambadika any tsika tsy miadevitra ntsony ny ACC satria izy menakavy io ny vadiny mpikambana ao anivon'ny présidansa ny teo anivon'ny secrétaire général ny gouvernement ny teo anivon'ireo tena mifandray akaiky tamin'ny fitondram-panjakana efa ministra teo aloha niaraka tamin'ny filoha am'izao fotoana zao efa nampiandraiketiny asa ambony mahakasika ny lalam-pandroena sisisa izany ny mpikambana eo anivon'ny ACC ny Sénat de tsy adevitra ntsony zany satria efa nresana hoe tsara dalàna io na ny fitsanganana io anteny meran-doholo zay izy ihany no nitongana n'io anteny meran-doholo io tamina fitsarany masomahoaka teny amin'ny palais des sports hoe tsy ilainy zany anteny meran-doholo zany fa budgetivore mandalo ny volam-panjakana de ny ilaina tampoka le anteny meran-doholo satria mieritreritra composition quelque part any ambadika any de anisan'izany tony seni tony renarabe mananjara de zato isan-jato azo menakavy ny anteny meram-pirenena moa zany de finitatsika iny la plupart na presque aza mihoatra lavitra ny moate dia izy avokoa ny ao anatin'izany zany hoe tsisy zavatra vaovao tena ngeza be hoe olona hafa ivelan'ilay force zay hanasokajina an'izy hoe mety mba hanana fahaleovan-tena kely fotsiny ihany lay raha ny hita am'ilay composition zay efa namoana didim-panjakana am'izao fotoana zao 7/9 navoaka anatin'le didim-panjakana na hoe 7/5 am'ireo mpikambana eo anivon'ny vomeram-pileona manle tena ho an'izany fifidianana zany de zay ny anaova amin'ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana antsoava ny rehetra hoe ndao anao fikaonandom-pirenena concertation nationale fa tena isy zava-doza eto amin'ny lafiny zavatra io lizany hoe raha ohatra ka tsy véhicule expérience de mba zavatra hafa hay zany hoe mety ho filambaniny angamba ny an'reto mpanohatra reto na mety karazana hoe adevitra tiana voizana sy tiana ata fotsiny angamba ny amin'reto mpanohatra reto fa zavatra efa mitranga tamin'ny senita zany rina rabe mananjara ny amin'io ny fananganana senita na le commission électorale nationale indépendante ny transition zay mate azy senita dia ny karakarana amin'ilay fifidianana indrindrandrindra lay karapokotany lalam-panorenana de io mahabe adevitra io hatramin'ny taona 14 ka na izy tompony ara tsy mahalala ny ambanindainy ny endrika le lalam-panorenana ary tsy manaja n'le lalam-panorenana de iny no tantara ratsy ny napetraka le senita miveriny tsika tetianivon'ilay senita ihany version 2 zay nikarakarana fifidianana tamin'ny 2014-2015 de mbola adevitra ihany koa zay nitsangana n'lay ACC sy ny CES tamin'izany fotoana androzany de zara fa vita le hoe élection de sortie de crise de nahatafapetraka ihany aloha amin'ilay tompona ndraiky fa mbola betsaka ny adevitra tamin'izany satria napetraka ny hoe reto lay endrik'ilay fifidianana zay novatsiny teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay mbola tsy azo lazaina fa tena nahafafombe sy maro fa saingy kosa nahatonga ny rehetra nandevitra hoe zay zany tapitra teo ny everitsika fa crise politique zany taorina ny 2009 iny kinanjo ay taty ambadika rina rabe mananjara lay seni zay nseho amin'ny endriny vaovao ndray ny ala tamin'ilay senita le deuxième version dia niditra tany amina dola makota zay misy dia tanana mpitondra fanjakana zay nisy moteran'ny ACC nanamafy am'izay raha zay de name an'iny doublon iny zay nisy any andraikitry ny teo anivon'ny gouvernement tao anatin'izany adevitra rehetrany ary efa nyresahan'ireo candidat zay vondrona tao anatin'ireny fotoanandro reny hoe tsy mety io satria tsy nyresaka anomalie tsotra ny adevitra fa misy risque na fraude électorale io élection 2018 io ary anisan'izany ny tao anatin'ny gouvernement anisan'izany tato anatin'ny ACC de nitereko masaka ihany le izy de nipotra le tsy azo raisina fa tsy mitombona dia manao aveo quelque part théorie ndray reo mpikambina samihafa ka eny mba nievitena mety ho zava-doza sy ny sisa ny crise politique andray nitranga teto amin'ny firenena dia iny aloha no natao fa ny zavatra rehetra azo ambana fa nga
manao an'izany ny asan'ny androm-panjakana mijery fotsiny izy aizany ny anomalia aizany fraude de mitsara izy tsy mety ty zany arany tena izy fa manjary misy risque na complice de la république ny fidirana amina lafin-javatra ohatran'izany de io lovaintsika voaka malagasy lovay ny fomba fanaovana politika am'izao fotoana zao dia seni doublant seni naprisika tamin'ny fangalaram-bato ary efa tsy nety le doublant tamin'ny présidentielle mbola iny ihany lista nampiasaina tamin'ny législative Rina Rabemananjara mbola iny ihany nampiasaina tamin'ny communal ary mbola lista tsy feno tsy convoca tsy collège électoral afahana manao fifidianana tamin'ny sénatorial mbola nanatanterahana fifidianana tamin'ny sénatorial satria fatatsika tsara fa ny maire sy ny conseiller communaux na municipaux dia tsy feno zany raha nytadiaviny lalam-pandrenona hoe tokony isy chef de région sy chef de province zay ny texte no miresaka amin'izay ary mbola misy olona no verezin-jo maro satria nisy fokotany nisy commune tany amin'ny 4 tany Rina Rabemananjara tsy afaka niatrika fifidianana satria tokony nisy fifidianana naverina tsy naverina ny fifidianana tao anatin'ireo de kototo arak'izay fomba nananganana azy fotsiny le Sénat na le teti-bola raha moa mihoatra lavitra n'le teti-bola n'le 3 le teti-bola n'le 7 zay neverina fa budgetivore de mametraka zay solo-tenany izy ho ao anatin'le CENI am'izao fotoana andro de inona ny fifidianana anjary raha ohatra ka samy nametraka ny diatanany daholo ny CENI mandrapatonga taty amin'le CENI farany teo raha doublant zany ty de ho triplant ve le CENI vaovao avy ty lay efa namoana décret 7/7 zany hoe 7 amin'ny repikambana 7 efa namoana décret tsy feno satria te hiazakazaka le fitondram-panjakana manao contre-attaque efa mahafantatra hoe tsy lain'ny olona efa be pitsikera le CENI am'izao fotoana zao le ACC zay mody mipetrapetraka any am'izay misy azy any le teo aloha zay mbola petratsika foana fa tsy tokony avela mangingina zavatra nataony zany ACC teo aloha zany fa zavadoza lovay ny taranaka faramandimby am'izao fotoana zao ary hitsangana ny force politika rehetra de io izy io tady angingina any de tavina atao letrezana le fametrahana le mpikambany CENI ka zay ny everitsika hoe rary ny sitsiny ny team sy ny RMDM amin'ny alalan'ny Filomarka Ravalomanana raha hiantso an'izay concertation nationale zay ary tiady ataon'ny team sy ny RMDM ty Rina Rabemananjara tsy ady ho azy ireo fotsiny fa ho anao zay mieritreritra ho candidat raha pitso raha afakapitso ho président république ho anao zay mieritreritra ho candidat ho solomamoaka sy any amin'ny municipal na communal raha mbola misy foana ny doublant ho triplant raha pitso raha afakapitso ary raha mbola misy foana ny risque na olona apetrapetsaka amina commission tahaka izao sy institution na resaka fitsarana lehibe andamina fifidianana nefa ianao tsy anana herizika tsy anana chance hitovy amina candidat zay hifaninana eo de eritrereto fa vola verimaina no hiatrehana zay fifidianana ho avy zay ka ady ho any rehetra zay mieritreritra fa hanao ny aporo amin'ny hiatrehana fifidianana sy ho an'ity fireneny ity no ady ataony Marka Ravalomanana miaraka amin'ny team sy ny RMDM am'izao fotoana zao ary mba hisakanana amin'izany hoe risque na alabato amina crise post électorale mety hitranga izany satria tsy hisy anaky an'izany eto amina resaka triplant mety hiainana indray aorianany doublant sy ny sisa de maily matotra amin'ny fomba fanaovana politika Rina Rabemananjara ary zay ny hijoroana ny ateny hevim-panohatra hoe aiza daholo ny force politika ny force na société civile indrindrandrindra ny FFKM sy zay ty tanindrazana rehetra afaka mijoro hiteny ary hanambatra ny heriny hoe tsy azo ekena lay machine zay omanina hanao fangalaram-bato sy hanodina zay mendriky ny safidim-bahoaka zay sy hamerzo ny fomba fanaovana politika sy mpanao politika hisehatra na mba manana fanirina hisehatra sy hitovy herijika am'izay rehetra hiatrika izany fifidianana zany Rina Rabemananjara resaka fifidianana tsy maintsy miditra am'izay raha mbola mitonona zany hoe firenena demokratika sainga ilay fomba natanterahana n'lay fifidianana ivoan'lay ny teny amin'ny président Marka Ravalomanana teo hoe fifidianana crédible
satria tsy tonga ho azy ny fifidianana crédible raha tsy misy lamina mipetrapetraka tsara ary ny lamina mipetrapetraka tsara dia ahafahana mamoaka ny fahamarinana zay mantsy le tena teny lehibe hoe fahamarinana maninona ny fifidianana ty amin'ny tany mahantra no misy gidraka foana rehefa vita amin'ny fifidianana satria ilay fahamarinana tsy mivoaka ao anatiny ilay fifidianana resaka seni tsy indépendant zany io na inona aloha tenenina satria ny zavatra niseho hatramin'izay tamin'ity resaka seni tya no ahafahana miteny hoe tsy mahaleo tena le izy fa anarana fotsiny no mirentirenteri ny voaka malagasy anie tsy vendrany tsy vendrana mihitsy na hoe so mantsy ny sasa mieritrehitra hoe tsy mahafantatra inona io vahoaka malagasy io mahafantatra io ary matoa zany tenenina hoe tsy indépendant tsy mahaleo tena ilay lazaina hoe vao miera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana dia misy pirofo le izy inona ny pirofo efa nytenenina manafaniry teo hoe resaka doublan olo mifanjakana daholony aho mandeha ny efa nisy voatendro ao tamin'nyity le senity ohatra ny ordre ny journaliste tsy metimety amin'ny zareo indray iza moa ny namaniny Marc Antoine tsy metimety amin'njareo Marc Antoine io moa zany aty am'sehatry ny fanaova gazety de ainay tsara mihitsy io tsy metimety amin'jareo i Marc Antoine zay nitendreny président ny ordre ry Gérard Rakotonindrina de tonga de hoe tiandray izay le fihetsika zay zany de efa manapirofo mitoaka amin'ny tenda raha tsy resaka fa tsy ny aty amin'ny solotena mpanao gazety eo amin'ny seny io tsika hoe izay le fihetsika zay le hoe manao ambiletra izay de efa manamarina fa tsy mahaleo tena ilay seny akoatran'izany zany efa nisy ny zavatra nitraka teo amin'ny fifidianana tany aloha ary tiny tsy tokony adinoantsika tsy hoe ireo seny ireo le national ireo ihany anie fa matoa tamin'le fifidianana teo aloha teo nisy ny doublan nisy ny triplan nisy ny osika karapanondro nisy ny fanaovana mikimaky tao amin'ny resaka lisym-pifidianana zay fototra ahafahana hoe tena hoe ahafahana manantanteraka ny fifidianana de oka tsy adinoantsika fa tsy olona ray na olona roa na olona sivy no afaka hoe manao an'izany resaka mikimaky isan-karazana zany fa tena réseau io oka tsy adinoantsika fa ny seniany tam'le teo zany dia manana solotena ihany koa any amin'ny faritra miparitaka eto Madagasikara manomboka amin'ny fokotany any amin'ny fokotany ary io raha mbola hitarina io zavatra io matony io se fokotany io tsy asaindry zareo fidininy vahoaka fa tendreny de efa miaingatra any amin'ny fototra mihitsy resa-pifidianana ny tena baziny io satria any amin'ny fokotany amin'ny fototra lisym-pifidianana ne miaingatra any amin'ny fanisambahoaka raha ohatra hoe tena miainga hatrany amin'ny voalohany mihitsy fanisambahoaka de any zany le izy de efa misy mikimaky dia miakatra tonga ty amin'ny foibe ny senia ty le izy dia hitatsika amin'izany fa tsy voaka mihitsy ny fahamarinana ity moa zany zao resaka hoe fanendrena ny seni de efa atao ambiletra le izy olondry zareo daholy ny ao anatiny eo solution aloha zany solution tonga de mivantana aloha zany sy ty moa rehefa hoe ty amin'ny mpanoatra no miteny de lazaindry zareo fa hoe tena tsy mety fa raha ohatra isika amin'izao fotoana zao ka manao ataontsika hoe sondage de mino zato isan-jato mihitsy isika fa ny vokatry ny sondage eo de hoe ajanony aloha fanendrena olona ao am'seny io tonga de zay no mivoaka eo satria efa mibaribary be le izy raha ohatra le zany tereko masaka ohatra ny voalombojaza nefa efa nisy zavatra anseho teo efa nisy sy fetezana maro samihafa teo no mbola hoe alefanao ihany le fanendrena n'le mpikambanao aloha mbola tsy feno namana faniry vao fito zao no le ataondry zareo anina zany de mbola misy andao atao hoe hony zany fa le foto-kevitra mantsy zany ao am'le mpitondra de ny hoe efa mazava be hoe olondry zareo daholo zany no atao anatin'io ary tsy menatra mihitsy dia inona moa zany
ianao ne zany sady tsarainy ianao no mitsara ao anatin'le izy satria te iseho fotsiny eo amin'ny anatrehany sehatra resam-pirenena hoe io zay fa manao fifidianana io zay fa manao mametraka ny rafitra senisy ny sisa fa le tena ao anaty volany le tontolo-pifidianana tsy mandeha araka ny tokony izy fa efa hoe zavatra efa ko préparé daholo ilay izy zay zany aloha raha ny tokony io zany de hoe préparé acte prémédité zay filazantsika zay fomba filazantsika azy ary fantatry ny olona zay dia terena andeha any zany le fifidianana de za zao mahita mihitsy hoe matony aty amin'ny mpanohatra ny tiako Madagasikara sy ny RMDM amin'ny alalan'ny président ny Marc Ravalomanana zany miteny an'io resaka seny io hoe tokony ajanony mihitsy aloha io dia andeha anao fikaonandoha-pirenena dia tena fitsonjovana mihitsy an'lay firenena malagasy no antony anaovana an'lay hoe soskepitra hoe tokony miditra aloha amin'ny fikaonandoha-pirenena fa tokony ajanona ity resaka fanendrena amboletra sy hoe izy menakavy daholo no ao ity raha fikaonandoha-pirenena zany mantsy namana faniriny inona ny dikan'izay samy responsable samy tompona andraikitra ary voalaza teo hoe eo anatin'izany fikaonandoha-pirenena zany daholo ny sehatra rehetrarehetra na mpanohatra na pomba na société civile na fiangonana na inona na ray aman-dreny ara-drazana na inona tena hoe mikaondoha de ifanarahany eo ilay atao hoe lamina ahafahana mametraka ahafahana manantanteraka n'zany ny fifidianana sy ireo le hoe sampana maro isan-karazana reo fa raha ny seny aloha atreto dia niteraka fimenomenomana mihitsy ny résultat zany hita ary mpikambana atao amin'zareo any le seny teo aloha io le mpikambana atao amin'zareo ihany no teny hoe misy le doublon ary zay doublon zay zany dia efa mazava loatra fa raha olona iray no atao hoe verzo raha olona iray no atao hoe miverin'indimy ny anarana na hoe miverin'indroa fotsiny de efa tsy demokrasia ny dikan'zany fa efa alatra no dikan'zany zany hoe rehefa alatra zany de maninona tsy mipotra zany lay fahamarinana de zao zany zao le izy mbola io atao amboletra io ihany de olon'ny fitondrana daholo no ezahana ao ampidirina ao anatin'le seny dia mino isika fa mahafantatra an'zany ihany ko ny sehatra iraisam-pirenena de hoy ny tena zany manontany tena hoe natao hoe manontany hoe iza no firenena any velany amatsy vola an'izany fifidianana ho tanterahana izany raha toa ka titre fotsiny le hoe seny fa tsy tena indépendant arak'ilay hoe indépendant io aloha fantatsika tsara fa misy fiatraikany io ary ity isika teto Madagasikara mbola mila foana aloha reny hoe fanampiana vanivelany reny resaka sasem sy ny namany reny fa le zany zao atao saritsarina demokrasia de mody miteny an'izao de mody miteny an'izao de mody miteny an'izao nefa le ao anaty vilany eo zavatra tsy araky ny tokony ho izy mihitsy zany no miseho ao anatin'izay raha izay ka mba tsy hanana ny ratsy mba tsy eritreretana hoe ho zava-doza no iseho any erina any amin'ny vokatra io dia efa ny mpanohatra nalefa ny président Marc Ravalomanana meloha hoe io solution ataovy ny fikaonandoha-pirenena mialoha an'izay ajanony mihitsy aloha ty resaka seny ity fa manahirana satria tsy ahafahana mahita ny hoe fifidianana crédible izao zavatra miseho zao zany raha iresaka an'izay seny izay tsika ninona ny antony tenenana an'zany ny antony tenenana an'zany de enao miaino enao mijery ny tenanay eo amin'ny télévision io olo-pirenena raha feno taona ianao ka afaka mifidy dia anisan'ny tena hoe tompona andraikitra tsara mihitsy satria olo-pirenena anao ka mila mahafantatra an'zany tsy tokony hoe anaikinaiky fotsiny hoe zavatra tsy mazava rehefa mipetraka amin'ny fanontaniana de be deaibe zany zavatra tsy mazava ao ary ty zany tsy mila nytanina ntsony fa tena hoe lay teny hoe indépendant mihitsy no tsy ao le teny hoe mahaleo tena mihitsy no tsy arak'izay fitenenan'zay no zavatra misy eo zany satria tena hoe mazava be mihitsy le izy fa tsy indépendant na izay ilazantsika azy tsy arak'izay mihitsy lay fisehon-javatra izany de raha nytanina zao ohatra reo mpikambana atao amin'ny seny le national zany na ireo rantsany seny any amin'ny faritra le seny teo aloha zany raha nytanina zany izy ireo hoe nareo ve nandritra ny fotoana
hoe nitondra ny anaran'ny seni nareo na tsy aro tena teo am-panatanterahana ny asa fa naleo tena fa hatreto aloha mbola tsy nahina ny teny hoe tena naleo tena zay tena nandeharaka ny tokony sensisa tsy samy tsisy nahino an'izany tsika fa de hoe tatitra ny nataondrareo tatitra de vita ny tatitra tonga de any de avy am'izay zany tonga de niasakazahana ilay hoe fanendrena atao hoe aingana daingana sy atao hoe arak'izay mamaika andry zareo any maika am'lay izy maika am'zareo fa raha solution zao napetraky ny président Marc Ravalomanana teo hoe fitoanan-doam-pirenena izany fitoanan-doam-pirenena zany a de tena atao hoe solution tena mety sy mitombona sy mendrika raha to ka tarafina amin'ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria le zava-misy zany amin'ny resam-pifidianana ity de efa tsy voazao no nisiny io namana faniry tsy voazao no nisiny io fa atao hoe mba tsy hanana ny ratsy de alao asiana ny fitoanan-doam-pirenena fa raha ohatra ka alefa amin'io efa zavatra hita fa tsy mety io sady le izy ny tena mahazava-doza izy tena hoe teraka lay fihavanana mihitsy zany amin'ny mahamalagasy zany no hita hoe misy voadona mafy ao anaty eo de lasa tsy mifampatoky tsony zao ne zao fa lasa tsy mifampatoky de miparitaka l izy aty amin'ny samy malagasy ny tsy mifampatoky vokatra zay resaka seni zay namana faniry ny lalàna nge manangana an'ity seni ity Rina Rabe Mananjara de ny loi 2015-020 de misy ny décret d'application zany 2015 ty amba masoko ty izy tiré 1404 na 1404 zany io zany le décret d'application amin'ny fametrahana reo mpikambana ao anatin'le bureau permanent ny seni zany fa zao vakitsika fotsiny ny article 4 ao anatin'le décret d'application de mba anovantsika an'le hoe mba takatry le fitondram-panjakana ve zany satria zao le izy le loi 2015-020 manko iny de tamin'ny 19 octobre 2015 iny de zao zany ny ambaran'le article 4 l'élection des membres de la formation permanente de la commission électorale nationale indépendante doit être organisée de manière libre, transparente, crédible et inclusive. Mazava be mihitsy zany fa fifidianana ohatry zay mpikambana ao mpikambana maharitra ao anatin'lay commission électorale nationale indépendante dia tokony apetraka mazava ao anatin'izay hoe libre, malalaka, mangarahara, crédible, azony rehetra ekena izay ka zany ve zao mitranga am'izao zay le izy zay ve manaraka an'io ve lasa devizigeza be an'le seni hiatrehana an'le fifidianana ho avy zay satria tsiry zareo apetraka ihany tokony ho libre, crédible, transparente sy inclusive fa le endriky le fifidianana hoentiny eto Madagasikara mihitsy Rina Rabe Mananjara no tokony zay le izy satria reo teny reo manko de teny mivoaka nandritry ny fotoana ny teteza mita rehefa nanelanelana ny communauté internationale hoe ndao tsika hanao élection de sortie de crise eto Madagasikara de libre, crédible, transparente, inclusive zay le teny naverimberina foana de soranan'Andriamanitra na de betsaka ny adevitra dia samy nanaiky am'lay 2015 iny 2014 iny élection iny betsaka ny adevitra iaho satria efa nisy fifampiresahana teo amin'ny setriraisam-pirenena sy ny hery-velom-pirenena rehetra teto Madagasikara na nekena n'lay élection ana sortie de crise fa ity zany satria efa nahita ohatra ratsy tsika tamin'ny 2018 le mpikambana nyresahanao teo ihany le filoha lefitra namoaka an'le doublan lay collectif de candidats efa nahita melo zay confirmer ny RMDM diaspora tamin'ny sabotsy teo tany Grand Tour tany Toulouse efa nahita hoe tsy anomalie tsotra io fa fraude électorale ary efa nisy adevitra amin'ny fanaovana an'izany teny anansana Rina Rabe Mananjara fa zao nanana intérêt le fitondrana am'izao fotoana zao zay candidat am'izany fotoana andrano zay nanana olona tao anaty gouvernement a commencer par le PM tam'izany fotoana andrano zay nanana mission anao élection dia nataony zay nahatonga azy ho tonga taty am'lay lany zany 2019 fa tetsy ambadiko zay no manina le fitaovam-piadina raha ohatra ka tsy mitandra makany am'zareo le résultat
am'le fividianana tam'izany fitaovam-piadiana tsy fatam-piaviana rehefa nanokafa ny sénat ny commission d'enquête parlementaire zany ary mbola tsy fantatra ary zao ny jorono ministre ny défense tao anatin'io fotoanandro io hoe tsy fantatray existence n'io zavatra io ary tsy nampandalovana tsy mifampiresahana mazava taminay fa zay ary de gaga any daholo anie zany adevitra zany ka zay ny antony mahatonga ny tim sy ny RMDM sy ny mpanohatra iteny hoe andraso aloha aza maika de zao koa mbola adevitra tsaro fantatra rina isa taona ny ralina ny mandeha na ny révision annuelle ny liste électorale RALE fa isaky ny folo taona ny refanto ny mandeha ao koa mbola misy ady goavana be io resaka lisy-pividianana tsy ny doublon ihany fa resaka fomba fanoratra sy ny olona maty sy ny fomba famerenana ny anarana sy ny fomba entina hanaovana fividianana mbola adevitra ka zay ny antony tsy hanaovana fividianana sefokotany satria miainga any tendreny am'le reny le sefokotany de miainga de manao randro-tarihana samihafa zay le izy fa refonto ny atao isaky ny folo taona andeha io am 2022 zany de miendrika hanaovana adevim-pividianana zany ary tsy vitan'izay rina rahabe mananjara fa namorona circonscription électorale vaovao ity fitondranty namorona endrim-pividianana vaovao hoe asaina mifidy ny diaspora de veriny zany fa zavatra tsotsotra fotsiny hoe maka taratasina de misoratra anarana any amin'ny ambasadiny Madagasikara ny Frantsa nary de mandrotsa mifangah ohatran'izany io tsy maintsy atao ny adevitra anaty lisy anaty lalam-pividianana tsy maintsy ifampiresan'ny hery-velona rehetrarehetra ny fombafomba atao am'izany satria misy diaspora manerana an'izao tontolo zao fa tsy ao Fransa rery ihany hatrany RDC misy any Mogadiscio misy any Mombasa misy any ino ty Guinée Conakry misy fanonganam-panjakana ty misy daholo barena be da be fa misy daholo ny akamaroany ka tsy mora nanaovana organisation an'izany mba tsy ho fangalaram-bato lay fampividianana n'lay diaspora na le malagasy mipetraka any ivelana any hiatrika fandatsam-bato fa tsy ny olona ao Frantsa ihany ny anina any Suisse ihany na ny any Belzika ihany na ny any Allemagne ihany koa ny atao hoe diaspora zany hoe ny ao Europa zany na any États-Unis na any Chine any firenena aziatika zany fa misy marobe manenina an'izao tontolo zao donc zany rehetrarehetra zany mitambatra miampy antico opposition na CENI ity zay mamofopofona alatra mamofopofona hanodinam-bato sahady satria am'izao fotoan'izao en parallèle an'le CENI apetraka rina lasa miazakazaka manao propagande melony fotoana mampiasa volam-panjakana le mpitondra fanjakana zay koa zao filoha Marc Ravalomanina sur fa mety latsaka filoha am'izao fotoan'izao io de ahoana ny etrehantsika an'izany de verinao fahosanana voaka malagasy de zay ny anarana ny ampopony rehetra ny société civile ny force politika ny FFKM sy ny sisa indrindra reo zay mieritreritra fa oetra candidat rapitso raha afaka pitso mba hijoro ary hiara iteny amina zavatra ohatran'izao fa mamoa fady ary mamotika fanetry be firenena zany rina arabe mananjara eny ary izay angamba no ataontsika hoe fanazavana sy atao hoe fanampiny ihany fanampiny tamin'ity resaka tsara ho fantatra momba ny CENI ity ambava omana ampo mieritreritra fa raha mbola mitentsika hoe olo-pirenena raha mbola mitentsika hoe manana taranaka tsy afaka hoe avelavela fotsiny am'izao ny zavatra hita fa tsy mety amin'ny tsy fitenenana ny zavatra tsy mety no tena fahavoazana amina firenena anankiray ka ny miara-manonja taka antony de manana didy sy andraikitra lehibe amin'ny filazana ny tsy mety sy amin'ny tsikera ihany koa tsikera mitombona fa tsy hoe tsikera eritreretin'ny sasany hoe manotoana ny atao hoe tompontsoany sisisa fa tsikera mba ho amin'ny tompontsoan'ny malagasy tsy vakivolo izay no namarana ny fandarantsika tamin'ity indray mitoraka ity isaorana ianao nahatratra ny farany samy hotahin'Andriamanitra hatrany isika menakavy veloma tompoko